Miarabantsika rehetra tompolasy tompoko vavy amin'ity maraina ity miaraba ny mpiaino ny onjam-peo ny viva amin'izao maraina izao miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fahitalavitra viva fandarana manokana araka ny efa noresahana sy nampahafantarina antsika nandritra ny andro maromaro teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo viva dia manomboka izao maraina izao andritra ity tontolo andro ity dia isy ny fandarana manokana izay iompana amin'ny fankalazana ny fahatsiarovana ny efataona ny Repoblika faefatra miainga eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra viva tahaka izao no mety ho fandaram-potoana alohan'ny tena idirantsika amin'ny antsipriny isy ny mahafotoan-dehibe zany hoe faefataona ny Repoblika faefatra izany dia isy ny famakafakana politika izay omen'ireo olona maro samihafa ny hevitry ny olona maro samihafa fa indrina ihany koa Pera Oldera izay miaraka amiko ato anatin'ny studio amin'izao fotoana izao miarabanao Pera Oldera ary misaotranao ihany koa vahiny sy hitondra izay famakafakana eo amin'ny raharam-pirenena androan'izay. Miaraba tsika menakavy miaraka amin'ny radio sy ny télévision viva ny tenako ary indrindraindrindra miaraba ny vahoaka malagasy tratran'ity tsingeritaona faefatry ny Repoblika faefatra ity azo razay nafahandro lehibe zany satria Repoblika faefatra nantenainy ny vahoaka malagasy ary antenainy ny vahoaka malagasy hitondra fanatsarana sy fanamboarana ary fanovana eo amin'ny farim-piainany ny sambatan'olona isa tokantrano manerina nyity Madagasikara ity najoro tamin'ny fotoan-tsarotra ary nisy fiefina nisy ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe sacrifice nieretana zavatra maro ny fananganana an'izany Repoblika faefatra zany tafajoro izy ary dia tonga eo amin'ny tsingeritaona faefatra sika ankehitriny odinitsika amin'ity androandroanyity namana fetra zany hoe nananganana azy Repoblika faefatra zany odinitsika koa izy hoe aizany misy an'ny firenena amin'izao fotoana iainantsika zao. Amin'ny ankapobeny izay noresahany Pera Oldera izay akoatran'izay famakafakana izay dia ny fandaharana raha teo miparitaka manerana ny Madagasikara isy ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena any amin'ny faritany izay fomba fahitany ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ny momba ny Repoblika faefatra efa nambarany Pera Oldera teo isy ihany koa ireo vahiny manakaja izay hiakatra eto amin'ity plateau ny viva ity aneo izay fanehoan-kevitra everin'izy ireo tsy maintsy ho tanterahana amin'ity fotoana ity ary ho amin'izay fotoana izay mialatsiny moa somary vezivezena ny ato amin'ny studio ary azo lazaina hoe somebiseby ny olona manoloana ny ity fandaharana manokana izay tanterahantsika eto amin'ny viva ity araka ny natseviko teo zany dia isy ireo vahiny manokana izay ho asaina hiditra ato anatin'ny studio akoatra ireo vahiny manokana ireo dia efa fantatsika mpijery sy mpanaraka ihany koa fa misy ny olotsotra izay ho avy sy nasaina ihany koa tonga ety amin'ny viva raha ohatra ka mbola any tokantrano any ianao tsy mbola tara fa azonao atao tsara ny miaingana tokantrano tonga ety amin'ny aty Ambodivona aty amin'ny tanà Waterfront miatrika an'izay tontolo andro izay ifampiresaka ifampidinika ifampizara ihany koa ny hevitritsika mikasika ny raharam-pirenena sy ny tontolon'ny Repoblika faefatra amin'ny ankapobeny. Andro malaza androany Pera Oldera araka ny nambaranao teo nahoana tokoa no ankalazaina ary nahoana no andro malaza ny Repoblika faefatra. Andro malaza ny tsingeritaona na nijoroany ny Repoblika faefatra namana fetra. Andro malaza satria tsarotsika raha ny aina tao anatin'ny fanjanantany Madagasikara dia ny malagasy no anisan'ny firenena ray teto ambonin'ny tany nitsipaka sy nanolotra mafy zany hoe fanjakazakana izany indrindra ny fanjakazakana nataony ny mpanjanantany nandritra ny taona maro dia maro nahazanantany any Madagasikara vao nanomboka zany mahazanantany any Madagasikara zany dia efa nitrotra ny malagasy mena lamba ary olotsotra no nitsangana miady tamin'ny mpanjanantany hoe tsy manaiky
atao tangibozina, tsy manaiky ampijaliana, tsy manaiky ho fepehezina izay malagasy. Taty orina de nietsika ihany ko ny Sadiava tany amin'ny faritra sasany. Nisy ihany ko ny fetsehany VVS, nisy ny fetsehana ny Tarihin'Andriamato Ralaimongo, nisy ihany ko tamin'ny 47 zay fantatsika rehetra fa ny malagasy saika eran'ny Madagasikara mihitsy no nitrotra nanohitra n'izany fanjakazakana sy jadona nataon'ny mpanjana tany zany. Ny hevitra ny malagasy fa hoe tsy azo ekeny zany jadony zany, aleo Madagasikara ho an'ny malagasy. Ary rehefa an'ny malagasy Madagasikara, rehefa malagasy no mitondra ny Madagasikara, rehefa malagasy no mitantana n'ity fireneny ity, de hiasa ho an'ny tombotsoan'ny malagasy izany malagasy mpitantana izany, ary anao zay anatsarana ny farim-piainan'ny malagasy rehetrarehetra. Nahazo fahaleovantena ary Madagasikara tamin'ny taona 1790, nanomboka teo tokoa amin'ny akapobeny de malagasy no nitondra ny fanjakana. Tamin'ny dingana voalohany somary mbola teo ihany ny vahiny, ny frantsay indrindrindrindra, ka nahatonga ny malagasy nitrotra tamin'ny taona 1770 hoe tsy ekenay zao. Rehefa ny malagasy Madagasikara dia alohan'ny malagasy tanteraka. Ary ditantsika tamin'ny 1770 fa nisy ny foto-kevitra isan-karazany voaka tamin'ny fihetseham-bahoaka hoe aleo an'ny malagasy, nipotratra amin'ny hevitra hoe malgasisation, any amin'ny fitantanana ny raharaha, eny hatrany amin'ny fampianarana mihitsy aza. Ary dia nisy fiovana, najoro ny repoblika faharoa, saingy tsy nahafapon'ny malagasy indray fa toatra mbola nisy jadona, toatra ny foto-kevitra tsy dia azon'ny malagasy loatra zany hoe sosialisma miaraka amin'ireo firenena komunista tany amin'ny tatsinanana. Ary de nitrotra indray ny malagasy tamin'ny taona 1970 hoe tena tsy mbola izao mihitsy le Madagasikara tantanan'ny malagasy, ka iesana hitrandrahana zany tombotsoan'ny vahoaka malagasy iso tokantrano zany. Ary de fatatsika nisy ny fetsehana tamin'ny taona 1970, ary de nataondray ary hoe ndao ovanandray ary ny lalampanorenana, ary de natao ny lalampanorenana tamin'izany taona 1970 zany. Rehefa nandeha ny fitantanana de ady sezany nisy tao amin'ny mpitondra, ny président ny république miady amin'ny prime ministre, ny prime ministre miady amin'ny président ny république, ny mpitondra toatra ny nanadiny ny vahoaka. Ary de nivokany tsy ampy 3 taona teo de niongana le fitondrana tao anatin'izany république voalohany fahatelo tapany voalohany zany. De andao amboarina kely ary le lalampanorenana, fa ny zavatra niseho de toatra ny voamaika indray ny nanome fahefana be loatra ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany. Ary tamin'le république fahatelo tapany fahatelo azy zay nitarihin'Andriamato Ravalomanana, de tonga tany amin'ny faratampony, zany hoe fanjakana sy fahefan'olo tokana tena tao anaty lalampanorenana mihitsy. Ny andinin'ny fahazaton'ny lalampanorenana tamin'izany, reo andininy maro anatin'ny lalampanorenana, de nanome fahefana tena feno ny président ny république, tsisy afa-nikofoka, ny antenimera-pirenena, ny tany amin'ny fitsarana, ny foanana ny conseil national de la justice, ny foanana ny inspection générale de la justice, na ny anaran'ny député sy ny sénateur raha tsy natao tsony hoe député de Madagascar, sénateur de Madagascar, fa député, sénateur. Ary ny foanana ny immunité zany hoe immunité parlementaire, lasa azo ampitahorina ny solombavambahoaka ka tsisy afa-mikofoka tena teo pelantanan'ny président. Vokany dia afaka nanjaka ze nanjaka tokana, nanao zay daniny kibony le président ny république tamin'ilay république fahatelo tapany farany. Ary de nitrotra indray ny malagasy tamin'ny taona 1970. Teo ary de hoe tsy alao vedy nihina tsara mihitsy ty lalampanorenany ty, ndao raisina ny expérience na ny zavatra rehetra ny ainana tao anatin'izay nahazona ny fahaleovantena ny fitipitiantsika teo zay. Teny amin'ny fihetseham-bahoaka tamin'ny taona 1970 ary de efa nivoakany hoe andao ahatsangana ny république fahaefatra, ndao sotonina ny lesona rehetra tamin'izay ny tanysaina hatraminy nahazona ny fahaleovantena, eny fa talohan'ny nahazona ny fahaleovantena ary miainga amin'izay lesona rehetrarehetra zay no andao amola volana lalampanorenana vaovao zay isy fifampifehezana, tsy isina fanjakan'olo tokana, didy jadona, tsy isina
mpitondra fanjakana lozana mifandritaka miady ohatrany tamin'ny repoblika fahatelo tsy isina mpitondra fanjakana zay tsy eritreritra vahoaka fa eritreritra ny tombotsoany ary de ny volavolany iverenantsika zay rehefa avy eo fa dia hoe natao ary ny dinika nisy zavatra maro ny seho zay ho tantaraitsika rehefa avy eo fa dia hoe no volavolaina eny lalam-panorenany repoblika fahaefatra teo ary dia hoe rehefa lalam-panorenana miainga amin'ny fandinihana ny lesoka rehetra nisy hatramin'izay lalam-panorenana nodinihina niainga tamin'ny evi-bahoaka tamin'ny alalan'ny conférence nationale nisy n'olona amina arivony nandray anjara naneho ny hevitra avy any amin'ny karazana fokotany sy commune rehetra manerina ny nosy zany rehetrarehetra zany natambatra na ravina ka namolavolana ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra dia nanomboka teo hoe ity lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra ity kosa am'izay a de tokony mba hitondra soa ho an'ny vahoaka malagasy dikan'izany atreo zany loha de tokony ankalaza layla tsingery-taona ny malagasy satria mba lalam-panorenana fakafaka itsika izy rehefa aveo hoe inona ny mampiavaka an'io lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra io inona na mahasamihafa azy amin'ny taloha ary nahoana ny lazaina fa io lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra io de tokony hitondra soa ny malagasy isa tokantrano manerina ny madagasikara am'izay ho azavaitsika rehefa aveo fa de hoe ity repoblika fahaefatra ity zany de mba repoblika vaovao tsy taka ilay voalohany tsy taka ilay faharoa tsy taka ilay fahatelo intsony fa repoblika hitondra soa hodinitsika nefany a rehefa aveo inona ny zavatra miseho ankehitriny fa na izany na tsy zany lay fotokevitra rehetra zay nampidirina tao anatin'ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra niainga avy any amin'ny vahoaka ary fotokevitra tena nodininy mpanao politika ny société civile ny sokajin'olona eny fa natramin'ny olo-tsotra azy natambatra tao anatin'ity lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra ity zany fotokevitra rehetrarehetra zany de verina fa lalam-panorenana tokony ho mety ho an'ny firenena am'izay ity lalam-panorenana ity ka tsy magaga ary raha ohatra ankehitriny ankalazaina raha ny marina fetra dia ny fanjakana ny tokony hanao zany fankalalazana izany tsarotsika repoblika voalohany fa nankalazaina tamin'ny fomba manetriketrika ny 14 oktobra zay fetin'ny repoblika voalohany repoblika faharoa de nankalazaina tamin'ny fomba manetriketrika ny 30 décembre fetin'ny repoblika faharoa na tsingery-taonany ny repoblika fahatelo de fa hatontono ny fankalazana fa aloha zany mpitondra tamin'izany niady fahefana moa fa ankehitriny dia hatramin'ny njoronin'ny repoblika fahaefatra dia nomarina nankalazaina izay repoblika fahaefatra zay inona lay ankalazaina marina ireo fotokevitra avy any amin'ny vahoaka ka nampidirina ao anatin'ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra ankehitriny anefany de tsy nankalaza ny fanjakana eto manoloana eto ambany masiko eto mihitsy moa zany ny mikasika an'izay nyresahanao zay Pierre Oldera ny didi-panjakana tamin'ny 2 décembre tamin'ity taona ity zay namafa ilay didi-panjakana milaza ny androany tokony andro tsy asana sy tsy andraisan-karama kanefa moa zany ny mpitondra ny repoblika fahaefatra voalohany no nitsipaka an'izay hoe tokony hisy fanamariana makotrokotroka sy mafonja ho atao eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izay hoe fidiratsika fankalazana fametrahana ifotony ny repoblika fahaefatra izay isan'ny noentiny Pierre Oldera tao anatin'ny famakafakana zay nataony teo ny mahazava-dehibe ny androany fa eo ihany koa ireo ataoko hoe sidina ara-tantara nanomboka tany amin'ny fanjanahantany ireo tolona zay nataony ny vahoaka malagasy parapatonga n'izao taona 724 ijorony ny repoblika fahaefatra izao ary itsika mankalaza n'izay fa efataonan'izay ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra izay tsy tonga foana fa nisy etsy-bahoaka izay nanomboka azy teto Antananarivo sy ny paritaka tamin'ny faritra rehetra eto Madagasikara raha sitratsika mpijery de angatahtsika amin'ny teknisianina ny fampitinana izay atao hoe fiatomboany ny
olona mbahoaka tamin'ny taona 2024 izay nitarika ho amin'ny fananganana ity repoblika fahefitra izay maritsika manokana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo viva mandritra ty tontolo andro ty. Arahantsika mifanadady. Taona 2024 niverina an-dalambe indray ny vahoaka malagasy. Niverina an-dalambe indray tahaka ireo efa nisy ny taona 2,790 ny taona 1,790 ary ny taona 2024. Ny antony mitovy ihany, diso fanantenana mpitondra ny vahoaka, tsy manaiky ny didy jadona ny filohan'ny repoblika. Le pouvoir zao zavatra ray lehibe no nasehoantsika androany dia voalohany indrindra alohan'ny ny akako fitenenana sy ny andrasako fitenenana dia tsapa ary tsapako fa ty iay ianareo ary za ty ianareo. Etsy-bahoaka izay notarian'ny ben'ny tanàna Antananarivo Andry Rajoelina kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo no ny antom-boan'ny hetsika rehefa tsy noenona nilatsaka tena amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Ivoko tsara fa nangatahana voalohany tamin'ireny fotoan'ireny dia hoe fialany ny ministra ny serasera satria nanakatona haino manjery zay natonga an'iny dia le sivana koa nisy tamin'ny radio pirenena sy ny televizion pirenena. Faharoa fangatahana ny ministra indray raha narenina ny fitondrana fangatahana ny ministra ny votetim-polam-panjakana hiala satria tamin'ny aferany le roplanina Air Force 1 Air Force 1 2 satria tsisy nangarahara ary tsisy mihitsy voasotra to amin'ny votetim-polam-panjakana izy. Avy eo to bola ny angataka hoe raha misy ny olana dia zao ary no narenina ny fitondrana dia hoe aleo ary manangana gouvernement iraisam-pirenena no atao bola narenina ny fitondrana. Bola nangataka ndraiky io fanelanelanina nataon'ny FFKM tany hitsy hotely hitsy tany nandeha indray mpandeha fotsiny fivoriana tao dia tsy teo ntsony ny filoham-pirenena teo aloha fa lasa bola nisy dia le zay ne natonga an'iny rehetra iny. Niloko volomboasary ny kianjan'ny 13 Mey. Tsy nianala mpitondra tsy nahafa-po ihany ny tanjona anangana Madagasikara vaovao mijery sy mitsinjo ny vahoaka madinika. L'égalité de chance ho an'ny tsirairay avy mba zay tena ho mamim-bahoaka marina. Olona eto na olona avy any amin'ny fiangonana na olon-tsotra zay mahafantatra an'izany. Teo niteraka ny ananganana ny repoblika fahefatra ahafahana manaratra ny tanjona amin'ny fampandrosoana
tsy hamerenana mpitondra intsony ny adsoina izay nampahantra ny firenena tato anatin'ny 20 taona nampalahelo an'i Madagasikara. Vahoaka napitrisana tao Antananarivo ny ampy ireo hetsika maro nanerana ny nosy. Makiondalana Tsiova fafamandrakizay ny raharaha 7 Febroary 2024 fitifirana ampitolona teny Ambohitsiroatra. Ampolo no namony ainy, anjato ny maty. Raha nahitany vahoaka ny abibiny mpitondra mifikitra amin'ny sezany. Itsipaka Mavindrano ny directoire militaire izay nasain'Andriamatora Valmanina Marka atsanganay tao aorina ny fametra-pialana nataony tsy ho filohan'ny Repoblika intsony. Efa nolavinay Ankitsirano miaraka tamin'ireo izany hatramin'izay. Faharoa, manolotra tanteraka ny fahefana feno ho an'Andriamatora Andy Rajoelina ho filoha-mbony ny rafitra tetezamita. Ny volana Marsa 2024 nirodana ny fanjakan'ny Ravalomanana nafindra ny miaramila izay nanolana filoha nametra-pialana mpitarintolona tamin'izany fotoan'izany Andy Rajoelina ny fahefana. Teo niteraka ny fahefana avy ny tetezamita. Teraka ihany koa ny tetezamita ho an'ny Repoblika fahefatra. Raha ny tena hevitry ny mpitondra tsy haharitra ny tetezamita. Volana maromaro dia ho tanterahana ny fifidianana izay filohan'ny pirenena. Io filoha io no anangana indray ny Repoblika fahefatra araka ny fanarahana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mei. Ampanetreteny arakeko ampitiavana raisiko ho andritsy sy andraikitra ny tatana sy tondra an'ity firenena malagasy mantsiky. Tsy noekeny fianakaviam-be iraisam-pirenena nefa io hevitra io no terena ny mpitondra ny fahefana avy ny tetezamita ifampirarata amin'ny filoha teo aloha. Dinika izay tena nanahirana nanantanterahana azy. Nampidiry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa ny filoha Rola teo aloha. Ny korotana ny dinika rehetra natao izay niteten'ireo renivohitra maro tany Afrika. Ny zava-nisy teto Madagasikara nanitra izany rehetra izany. Nakorotana ihany koa ny tany fanonganam-panjakana ny telo rakely indrindra no nitranga natao nandiana miaramila. Fanapohana bomba vita tanana namoizana ain'olona isan'andro nanjary io ny vaovao ny ainao manjery. Ny tanjona tokana tao anatin'ny tetezamita dia ny amita ny fifidianana ametraka ny fototra rehetra ilaina amin'ny Repoblika vaovao naorina. Tamin'ny tolona 2024 dia raha mitakiana voalohany dia ny tsisy tsony fanapara-pahefana ataon'ny fitondrana. Tsy fanomezana lanja mihitsy ny asin'ny vahoaka malagasy. Faharoa, fametrahana mazava fa tsy mahazo apetraka mihitsy ny resaka politika ao anatin'ny raharaham-panjakana. Ary fahatelo,
dia hoe ny filoham-pirenena tsy maty manoto zany miaraka aminama amin'ny fitondrana ao amin'ny fitondrana dia tokony tsy ho isy tsony satria fangorona karena no nisy ary zany na tonga amin'ny malagasy joro. Tsy maintsy nojerana ihany koa ny andavanandro ny vahoaka malagasy izay manan-tena fiovana sy fanovana eo amin'ny andavanandrom-piainany, nanahirana ny fehezana ny zava-misy teto Madagasikara nandritra ny tetezamita. Zay no mikasika ny fampitinana ny zavanitranga tamin'ny taona 2004 heverinay fa zava-dehibe ny nitondrana ny fanadiadiana na dia ataontsika hoe minitra vitsy ara nahafahana nampatsiaro sy nampatsiahy tamin'ny vahoaka malagasy isika mpanaraka rehetra amin'ity androany ity ny zavatra ny andohany zany repoblika fahefatra izany raha tsy nisy ny hetsika tahaka an'iny, raha tsy nisy ny hetsika iny Peroldera tsy nisy ny repoblika fahefatra, tsy tahaka izao ny repoblika iaina ny Madagasikara. Ny vahoaka mihitsy namanana fetra no nitrotra ary nitaky ny fananganana ny repoblika fahefatra. Ny vahoaka mihitsy ny namoaka ny hevitra hoe zao no hevitra ampidirina ao anatin'ny lalam-panorenan'ny repoblika fahefatra, ary ny vahoaka mihitsy no nijoro ny sotro ny aleko maty araky ny fomba fiteny araky ny hitantsika tamin'ilay sary teo, nisy ny maty ny naratra niaritra ny zavatra rehetrarehetra mba hisina fanamboarana sy fanovana eto amin'ity fireneny ity, ary araky ny fanazavana na nataon'ny mpitaritolona iray amin'ireo mpitaritolona tamin'ny taona 2004 Andriamatoa Alain Marson teo dia hoe misy foto-kevitra goavana avy ao amin'ny vahoaka zay nivoaka tamin'iny taona 2004 iny hoe okizay ny didy jadona, okizay ny fahefan'olo-tokana, okizay ny fanjakan'olo-tokana, okizay ny fanaovan'ny mpitondra fanjakana ny daniny kibony sy ny sitrapony eo amin'izany fahefanananany zany. Zay rafitinina le izy ary dia nijoro ny vahoaka. Dikan'izany ny repoblika fahefatra dia lalam-panorenana sy repoblika niainga avy any amin'ny vahoaka, notakin'ny vahoaka, najoro ny vahoaka, ary dia zay hevitra avy any amin'ny vahoaka zay no mahatonga antsika ankalaza an'izao tsingeritaona zany fijoroana zany repoblika fahefatra zany namana fetra. Ni se mi si azufi
zay ny mikasika niny iriny de rasalaza no ny hira azy a ny iraina teny amin'ny kianjantelo ambin'ny folo me tsy tena amin'ny kianjantelo ambin'ny folo me ihany fa saika nanerana ny nosy mihitsy pera olodera mampatsiatsy any 7 mampatsia zavatra maro zany hiry zany namana fetra ary tokony ampieritreritra ny rehetra indrindra ny mpitondra amin'izao fotoana zao satria ny vahoaka malagasy namaritra ny lalana tiany andehananyity fireneny ity ny vahoaka malagasy araka le tantarana ampatsivona teo hatrany amin'ny ady sy ny tolona nandritra ny fanjanatany no namaritra hoe tia ny lalana ale tia ny lalana tianay vahoaka malagasy ale ary tsy lampaninina azy na nisy ainana fohy na nandraraka ny rany aza ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy iny ny lalana tiany ale lalana makany amin'ny fampandrosoana ary zay lalana ny faritany vahoaka malagasy zay no mbola naveriny tamin'ny taona 7 hoe iny lalana iny tsy maintsy ale fa tsy lalana midikidina tseroa ny mpitondra ny fandimy sasatsasany de nanandrana namily vily lalana hoe makany amin'ny tombontsoany manokana makany amin'ny fahefana manokana makany amin'ny fahefan'olotokana sy ny sisa fa ny vahoaka tsy nanaiky tia ny lalana tsy maintsy ale ankehitriny namana fetra somary mampalahelo sady ary efa tsy mampaninina ny ampitsitika hoe mitady amily ny lalana sady le mpitondra ankehitriny mpitondra voalohany ato amin'ny repoblika faefatra zay efa tokony anaraka ny lalany faritany vahoaka le décret ny tany sainao teo hoe décret 2014-1815 zay to amin'ny endriny ijerena azy de tsotsotra hoe tsy akalazaina tsony tsy ngery taona ny repoblika faefatra de efa mampiseho hevitra sy fisainana sady hoe tsy anaraka ny lalana ny faritany vahoaka zay lalakafa ny tianay alefa tsy ny lalana iny akory ary zany de milaza namana namana fetra zafady indrindra fahazarana eo ihany fa ny lalana no faritany vahoaka dia tadiavin'ny mpitondra ankehitriny ielana sady ka hanovana marsarera hoe ndao iverin-dalana fa tsy andeha amin'iny lalana iny fa zao namana fetra niza mpitondra zay nivadika tamin'ny lalana ny faritany vahoaka niala tamin'iny lalana iny fatatsika ny farany ane nidoboka ane tsisy mafy na mpitondra iza ny seho azo mafy ka niala tamin'ny lalana ny faritany vahoaka fantatra ny nefarany dikan'izany tsy adala ny vahoaka nihira nyny lalana iny namaritra nyny lalana iny araka le nihirana teo namana fetra zava-dehibe ny nametra atsika vavaka ho amin'ny ty maraina ity ho vavaka ho an'ny firenena indrindra fa pera olodera ny repoblika faefatra tsy hoe taitra maraina ny olona anankiray ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana zany de nanonofo izy ny alina de hoe ndeha anangana repoblika faefatra efa noentsika teo ny tolona nandritra ny taona 7 tao anatin'ny fotoana ny tetezamita zay nananganana nyzany lalam-panorenany ny repoblika faefatra izany de nisany ko reo dingana maro samihafa tsy maintsy mitanterahana nakana ny hevitra ny vahoaka eraky Madagasikara nakana ihany ko inona ny tena mety ho amin'ny Madagasikara tsika ity manoloana n'ireo repoblika telo zay efa nilalovana teto amin'ny firenetsika inona ny mety inona ny tsy mety ahoana ny tsy hiverena ny crise politique ka mety ampiempotra indray ny lafi ny fampandrosoana amin'ny toe-karena ny Madagasikara zay ny famotinana ao anatina minitra vitsivitsy amin'ity fanadihadiana rahantsika ity inona daholo ireo dingana sy ny ataoko hoe toe-tsaina nananganana n'izany lalam-panorenana ny repoblika faefatra zany rahantsika ny fanadihadiana tsy indray andro no namolavolana ny hevi-dehibe ny lalam-panorenana ny repoblika faefatra dingana maro samihafa no lalovana vao tonga tamin'ny andron'ny fitsapakevy-bahoaka ny volana jolay 12 no tanterahana nanerana ny distrika 7 teto Madagasikara ny nantsoina hoe dinika santatra dinika santatra zay nakana ny hevitry ny olo-pirenena rehetra nanerana ny nosy avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny avy amin'ny sehatra sy satsokana
ny fomba hoentina hitantanana ny tetezamita ny momba ny lalam-panorenana ary ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahara ireo tena hevi-dehibe nodinihina sy nakana ny hevitry ny olom-pirenena katapaka ny hevitra mba tsy hoeverina fa hevitra Tananarivo irery ihany akory ny fivoahana tamin'izany fotoana izany tamin'io krizy io fa hevitra Madagasikara ray manontolo dia tsy maintsy natao ilay dinika santatra avy any amin'ny fivondronana 720 raha ny tenanay izay nanomana dia teo amin'ny 500 olona isaky ny fivondronana teo eo zany no nilaina mba ahafahana mahavita an'izany hoe dinika santatra isaky ny fivondronana izany ary soran'Andriamanitra fa vita somatsara izany mamoaka lalam-panorenana idirana amin'ny Repoblika Fahefatra ary manina moa tisy teo mamoaka koa tetezamita hoentina miditra zay zany reo tanjona anakoreo mamoaka tetezamita hitantana zany ny elanelan'le fotoana iny atongavana ny le fampiarana an'le inona moa tisy teo lalam-panorenana tsanganary lalam-panorenana rehefa izy ko afoeziko zany le izy aveo no afaka mametraka fanontaniana vita ary le lalam-panorenana satria le avatsy any hoe tia ny lanitsina de hoe ty zany no atao nandrafety tsy maintsy teknisianna no manao azy fa tsy ny olona sara bebebao adodolo no manao an'iny fa tsy maintsy teknisianna ny isa 3 alina mahery ny mpandray anjara tamin'ny dinika santatra izay namoaka ny fekevitra izay nangonina ary niarahan'ny dinika indray nandritra ilay fiaonam-be natao teny amin'ny CCI Vato io no antsoina hoe fikaonam-doam-pirenena ity fikaonam-doam-pirenena ity izay nitanterahana ny volana septambra nahitana komisiona 310 ny ray aman-dreny mijoro nampen'ny vovona n'ireo fiarahamonim-pirenena no nikarakara sy nandritra ny fotoana rehetra mafy tokoa satria ny tenako moa président ny komision tematika tamin'izany fotoana zany nandravina an'ireo hevitra avy amin'ny distrika 720 ary avy amin'ireo komisiona samihafa izay niforona teo anivon'ilay société civile sy ireo komity mpanomana samihafa avy any amin'ny distrika ireo fantatray ary isorana inareo mpanao gazety indrindrandrindra fa niasa mafy koa inareo na teto toerana teo anivony iraisam-pirenena satria hitanay tany anaty Facebook na tany amin'ny internet samihafa tany ny fivoizanareo ny raharaha zay nataonay tamin'ireo fotoana androny reny ary ny ambasady samihafa masivo samihafa misy eto Madagasikara dia nangataka taminay mandrakarivany hoe manahoana ny andrafetanareo ny fekevitra hoentina amin'io conférence nationale io sady nadika teny gasy teny frantsay ary teny anglisy zany ny fekevitra ho an'ireo mpiara-miombona antoka amintsika iraisam-pirenenareo satria nanara-maso akaiky an'izany asa izany izy ireo dia hatreo zany dia nijoro mazava ho azy isaky ny thème zany ireo ary sorany ministera samihafa sy ny primature ary ny présidence koa ny nanampy tamin'ireo teknisianina avy amin'ny ministera samihafa nanamora ny fandraisan'izy ireo anjara satria azadiny fa ny ministera ny gouvernement tangeny tena mpanatanteraka ny lalàna zay lalàna vaovao ifotorany na hoe ipetrahany ty 4e république ity tamin'izany ka ny teknisianina avy any amin'ny ministera samihafa niarany vory aminay manomboka amin'ny 7 maraina isan'andro amin'ny toerana zay efa natokanay andraisana an'izy ireo ijerena inona ny olona ny fanjakana marina mahatonga ny fihoirany vahoaka milaza fa tsy mety amin'ny tsony ny rafi-pitondrana tamin'izany andro zany ka tsy maintsy miditra amin'izany hoe 4e république zany ny firenena dia ireo départementa ministériel ireo zany no nandefa DG nandefa mpitsara nandefa teknisianina secrétaire général ary nisy ministra ara niaraka taminay tonga nanampy nandrafitra ny hoe manahoana ny lalàna momba fananatany momba ny fitondrana ny rafi-panjakana samihafa eo vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ny ara économique ny sosialy ary ny cultural tonga niaraka taminay daholo nandrafitra an'ireny fa tsy asa vitanay samyrery ireny fa niarahana amin'ireo teknisianina samihafa teo anivon'ny raharaham-panjakana zay ny nahatafitana namora ny asa natao tamin'izany ary tsy adiniko fa ireo masevo vahiny zay nisy teto toerana koa dia nanampy tamin'ny hevitra zay natolony anay teny amin'ny panorama satria ny tenako zao ny invité an'ireo masevo vahiny ireo ny fivoahany tao anatin'ny doinikio no nivoaka ny fekevitra azo fitinina ho 3 ambin'ny folo
iray tamin'ireo no mikasika ny lalam-panorenana ho amin'ny repoblika vaovao ny Madagasikara. Araky io fekevitra momba ny lalam-panorenana io, semi-parlementaire, semi-présidentiel no tokony apetraka hitondrana ny tany sy ny firenena. Endriky ny lalam-panorenana misy ampiarina amin'ity repoblika fa efatra ity. Fekevitra izay nanaraka ny fomba sy fanao amina fitantanana fivoriana lehibe tahaka izao. Zay ny famotinana niny zavatra nisy ireo fivoriana roa lehibe moa zany marimarina kokoa tamin'ny nananganana nyty fototry ny repoblika faefatra ity Peroldera. Raha fitina le izy ohatrany hoe nisy an'le fivoriana roa lehibe zay nakana ny hevitry ny malagasy novolavolaina ny lalam-panorenana avy eo dia mbola naverina ny mivahoaka malagasy indray. Normal zay fetra satria zao nandritra ny fitondran'Andriamatora Valomanana efa betsaka ny karazan'olona na mpanao politika, antoko politika na société civile nanolotra sosikevitra mikasika ny hoe tokony ho lalam-panorenana. Reny efa hevitra mipetraka dia efa nangonina reny. Fa aveo nisy karazana fivoriana anankiroa lehibe ozy izy ianao teo misy loha le dinika santatra natao eran'ny Madagasikara. Dia naravina efa navoaka tao anatin'ireny dolo indray le hevitra efa napotra taloha rehetrarehetra. Dia naravina tao anatin'ity conférence nationale ity ary dia nivoaka tao dolo ny hevitra rehetrarehetra dia efa nivoaka tao ny fotokevy-dehibe ny lalam-panorenana ny repoblika faefatra. Fa rehefa mivoaka izay mbola nahaverina naparitaka indray hoe reto ary izy rehefa naravina ka manahoana ny hevitrintsika rehetrarehetra an'indray. Zany hoe raha ny marina zany tena efa hevitry ny malagasy ray manontolo zany no ao anatin'io lalam-panorenan'ny repoblika faefatra io. Zay vao naravina amin'izay hoe rehefa voadiniky ny rehetrarehetra indray le efa zavatra naravina tatia dia nomenan'ny teknisianina amin'izay hoe raha feto lalam-panorenana olo anana endrika lalam-panorenana amin'izay ireo hevitra rehetrarehetra ireo mivoaka ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra. Ary azo lazaina angamba namana fetra fa samba nisy famolavolana lalam-panorenana takizay. Tamin'ny 92 nisy kely ihany ny karakaray FFKM sy ny Hervelona tao amin'ny Falda fa fivoriana tao dia tao vao samy namokamoka hevitra isan-karazany tao dia zay. Fa tamin'ity hevitra efa nangonina tamin'ny rehetrarehetra nandritra ny taona maro ny naravina dia samy nandinika daholo indray ny tany amin'ny faritra rehetrarehetra manerana ny nosy. Dia naravina tamina conférence nationale goava ambe nandraisan'olona amin'Arivo ny teo anjara indray. Dia ny fekevitra nivoaka avy eo mbola naparitaka indray hoe ino ny fekevitra ka tena ao tsara ve ny hevitra rehetrarehetra narosinareo sa ahoana. Dikan'izany azo lazaina fa tena niavaka ny nananganana ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra namana fetra. Efa taona androany izay nananganana ny repoblika faefatra izay tsy ahivina ihany ho antsika mpanaraka sy mpiaino ny onjam-peo sy ny fahitalavitra viva fa fandarana manokana ity arahantsika ity mbola hidirantsika eo Peroldera hoe iny ireo teboka tena azo lazaina fa fototra sy mampiavaka nyty lalam-panorenana ny repoblika faefatra ity raha oharina amin'ireo repoblika hafa teo aloha rehetra. Fa isan'ny événement androany ihany koa Peroldera ny fampirantiana sary ataon'ny namana mpanao gazety Janora Mambazafy ao ivelany ao tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao sary zay everina fa mamintina n'izany fananganana ny repoblika faefatra izany niainga tany amin'ny tolombahoaka tamin'ny taona 2004 ny sary hitantsika amin'ny sekondra vitsy lasa teo iny zao dia ny sary teny ny andro ny 12 Desambra mihitsy ny filohan Rajoelina rehefa nidina avy any anaty rova iazo ny lapan'ny tanàna tetỳ Analakely saryn'izy mivady no hitantsika teo tahaka an'izao ihany koa no nanaovana azy ity andro ny 12 Desambra ity izay mbola iverenantsika eo ihany koa ireo point fort na ireo teboka tena nanamarika azy nitokanana ihany koa ny lapan'ny tanàna. Azo lazaina fa tena goavambe ny fihetsehana nisy raha ity sary
sary ny namana mpanao gazety Zano Ramambazafy ity izay asika tsy dihana moa zany ao ivelany ao ary efa betsaka ihany koa ireo olon-tsotra izay tonga mitsidika sy mijery an'ity fampirantiana sary karakarainy namana mpanao gazety Zano Ramambazafy ity ao atsika ao ivelany ao raha maheno an'ity fandarana ity mbola isy ny fotoana izay afahantsika maneho hevitra satria efa maro ihany ireo olona izay mibosesika te aneo ny heviny te hifampiarahaba ihany koa te andray anjara amin'ity fankalazana ny fahatsiarovana ny repoblika faefatra ny fotoana faefatra ny repoblika faefatra itya somary idiratsika Pierre Older ireo le teboka isan'ny goavana ao anatin'ny lalam-panorenana efa noentsika teo ny hoe ohatrany ahoana ny fomba nandrafetana an'izany repoblika faefatra izany isan'ny raisiko voalohany anjara toerana nomena ny antenimera-pirenena ao anatin'ity repoblika faefatra ity zay voarakitra ihany koa ao anatin'izany lalam-panorenana izany inona ny famakafakana azo entina amin'tinana sy ampatsiahivana amin'ny vahoaka malagasy hoe tia tokoa ane le fanarahana efa taona lasa zay mitombona zay fetra satria tenenina foana repoblika faefatra lalam-panorenan'ny repoblika faefatra fa inona ny mampiavaka io lalam-panorenan'ny repoblika faefatra io am'ireo lalam-panorenana efa nisy teo aloha ary inona reo le hevitra nangonina tamin'ny dinika santatra nandraisan'olona manalina eran'ny Madagasikara anjara ary naravina tamina conférence nationale goavambe nandraisan'olona amina arivony dia naraviny reny hevitra rehetrarehetra reny inona reo hevitra reo raha fitianitsika tsotra tsy dia ho ataontsika lava akory dia toy izao no azo ilazana azy lalam-panorenana teo aloha indrindra moa fa ilay lalam-panorenana farany repoblika fahatelo dia nampivangongo ny fahefana rehetra teo an-tanany ny président ny repoblika ny vangongo teo ampelatanany président ny repoblika ny fahefana rehetra ary dia ny antenimera-pirenena dia lasa karazana rafitra mpanaradren'ny rano fotsiny zay sitrapony ny président ny repoblika ny antenimeran-dolona dia mitovy amin'izany eny fanatrany amin'ny fitsarana za fetra dia mpanatanteraka baikony président ny repoblika ny vangongo teo pelatanan'olo tokana ny fahefana teto Madagasikara saiky nandritra ny repoblika amin'ny rehetra ny dingasana hatrany amin'ny repoblika voalohany ka hatrany amin'ny fahatelo fa indrindra lay repoblika fahatelo farany indrindriny fa tsy vitan'izay hoe ny vangongo teo pelatanan'olona tokana ny fahefana fa ireo le nantsonina amin'ny teny frantsay zay dradradradrain'izao tontolo zao fa liberté publique fondamentale zon'olombelona tsy azo hidivirana fa nikitikitihany lalam-panorenana teo aloha noferana tanteraka mihitsy ireo zon'olombelona ny liberté d'association ny droit de grève ny fa ny zo fototra isan-karazany ary nisy pitsopitson-javatra zay nafahan'ny président ny repoblika teo tamin'ny fitondrana teo aloha nanana ny fahefana tanteraka eo amin'ny olombelona eto Madagasikara ka zay sitrapony de azo ny atao tsy tanisitsika fa misy andininy 14 33 60 64 85 89 46 article 177 sy ny sisa zay namepetra ny fahafahana sy ny zo fototry ny isambatan'olona ray zay ary nanome fahefana tena azo lazaina fa tsy refesy mandidy ny président ny repoblika andininy fa 100 andininy fa 5 efatra ambinipolo sy ny sisa zay zany ny lesoka tamin'le teo aloha ny vokany taka ny zavatra tafahoatra rehetra rehefa be loatra ny fahefana ampelantanan'ny olona anankiray dia miopefy izy areo ny malaseritreritra manko hoe nahoana ary ny président ny repoblika zay nifidininy malagasy repoblika voalohany Andriamatotsirana nadoboka teny amin'ny trisme ny Andriamatoratsiraka tamin'ny repoblika faharoa nidinany vahoaka teny Andalambe rehefa nahatezitra azy Andriamatozafy Albert izy moa dia vitan'ny assemblée dia efa nidoboka fa raha tsy vitan'ny assemblée nidinany vahoaka teny Andalambe koa
Andriamatora Tsiraka fanoroany tamin'ny taona 2010, Andriamatora Valomanana tamin'ny 2010, nidina ny vahoaka Andalambe nanala azy, tsotra ny antony. Be loatra ny fahefana teo an-tanany. Nanararoatra fahefana sy ny opefy tamin'ny fahefana teo an-tanany reny président république ireny. Lasa tsisy nininina azo atao aminy. Zay sitrapony dia ataony eo, tsy afa-mihetsika ny Assemblée nationale, tsy afa-mihetsika ny Sénat, tsy afa-mihetsika ny fitsarana, tsy afa-mihetsika ny rehetrarehetra. De rehefa tena tezitra aminy ny vahoaka, de vahoaka ny midina Andalambe manala azy. Zay ny olana. Tsy matakany any amin'ny firenena hafa rehetra hoe tsy mila zany vahoaka midina Andalambe zany fa vita ny lalam-panorenana sy ny androm-panjakana. Raha vao misy manao tsy mety, de eo ny androm-panjakana hafa mipeka azy. Raha vao manao tsy mety ny assemblée, eo ny président de république. Raha ny président de république ny manondrana, eo ny anteny mera-pirenena. Raha ohatra ka ny gouvernemanta, eo koa ny anteny mera-pirenena. Zany ny mécanisme tokony ao anatin'ny lalam-panorenana, zany hoe misy fifandanjana eo amin'ny fahefana ka tsisy afaka iopefy. Zay indrindra ary ny fiovana goavana amin'ity lalam-panorenana ny Repoblika Fahefatra ity. Misy nezahan'ireo vahoaka rehetra namolavolan'ny lalam-panorenana ny Repoblika Fahefatra hoe isy fifandanjam-pahefana amin'izay. Manana ny fahefana ny filohan'ny Repoblika. Saingy zao tsy fahefana tsy refesy mandidy tsony. Manendry prime ministre izy tsy zay sitrapony aloha de ataony. Zay ohatrany nataony professeur Zafy Albera hoe prime ministre tsy manana fa tsy député iray ny antokony de atao prime ministre. Andriamatora Ravony, Andriamatora Kotovahiny Emmanuel. Fa de hoe ny lalam-panorenana mihitsy milaza fa hoe Andriamato président république rehefa manendy prime ministre ianao tsy zay tianao ataonao atao a. Ny vondrona antoko na ny antoko manana solombavam-bahoaka be indrindra any amin'ny anteny mera-pirenena. Zany tsy maintsy manendry ny prime ministre mba hanana stabilité lay gouvernemanta afaka hiasa tsara miaraka ny anteny mera-pirenena sy ny gouvernemanta. Zany aloha de efa famerana. Faharoa, ny ao anatin'ity lalam-panorenana ity, ny président ny république raha sanatriny vava manondrana de tsy ohatran'ny teo aloha tsony. Ny teo aloha de zao tsy maintsy ny anteny mera-pirenena aloha ny vory de manao latsabato, de tsy maintsy ny roapahatelony ny manaiky. Fa mbola tsy ampy zay. Fa mivorindray ny anteny merandoolona Sénat de manao latsabato de tsy maintsy mahazo roapahatelony. De efa zavatra tsy trangane zany, tsy possible ne zany. De mahazo matoky le président fa tsisy ahongana azy, tsisy ahongana eto. Tamin'ny andron'ny Repoblika Fahatelo ny professeur Zafy Albera rery, ny hoe rehefa manondrana ny président tsy mila midina Andalambe ny vahoaka fa vitan'ny anteny mera satria tam'izay hoe tsy mila anteny mera sy anteny am-pirenena sy anteny merandolo zany fa anteny mera-pirenena fotsiny no manao latsabato roapahatelony de afaka mipitika ny président rehefa tsy mahavita ny andraikitra andrasan'ny vahoaka aminy. Naverina atao amin'ity lalam-panorenana ty Repoblika Fahatelo ity zay zavatra zay, anteny mera-pirenena fotsiny fa tsy mila hoe anteny mera-pirenena de anteny merandoolona. Zay zany afana mifele président ny Repoblika hoe mitandremy ianao amin'ny asa ataonao fa ny vahoaka karakaraina. Fa raha miopefy ianao de fa ny anteny mera-pirenena fotsiny de ampy analanao. Faharoa, fiovana goavana atao amin'ity lalam-panorenana ity de tsotra. Tsy maintsy miopana tanteraka amin'ny andraikiny napetrahana azy ny manam-pahefana rehetra. Fa tsy mahazo misahana zavatra hafa, tsy mahazo misahana andraikitra any amin'ny antoko, any amina fikambanana tsotra. Ny lalam-panorenana teo aloha nisy an'izany président république ianao fa afaka filoam-piangonana ianao mitarika fikambanana ianao any amina antoko-pivavahana ianao. Tsy zany tsony. Rehefa mitana andraikitra eo amin'ny fanjakana ianao, président république, prime ministre, ministre, de tsy mahazo manao afa-tsy zay. Zay ihany no andraikitra tazoninao. Mazava loatra moa fa de hoe tsy mahazo manao mandat mihoatra ny indroa ny mpitondra. Ary ny président ny république teo aloha de isan'ny pozina anankiray rehefa mahasosotsosotra azy na tsy metimety amin'ny lalam-panorenana de ovany kitiny. Fa amin'ity lalam-panorenana ity tsy mahazo manova lalam-panorenana intsony ny président ny république. Ary raha tena misy antony lehibe anitsinana anamboarana ny lalam-panorenana de tsotra. Any amin'ny conseil des ministres aloha miainga ny sosokevitra na any amin'ny anteny mera-pirenena. Fa izao tsy maintsy mandalo voty
nalatsabatony ny anteny-meram-pirenena ary tsy maintsy mahazo telo apa-efatry ny anteny-meram-pirenena vo lany fa mbola tsy ampy zay rehefa lany any amin'ny anteny-meram-pirenena iny mandalo anteny-meran-doolona indray de tsy maintsy mahazo telo apa-efatra vo mety hoe ekena vity zay vo mandalo référendum taloha manko tonga de hoe tapa-kevitra amin'ny président ny république de hoe ndao nao référendum de ekeniny olona le izy fa ity zany a mandalo telo apa-efatry ny anteny-mera telo apa-efatry ny anteny-meran-doolona zay vo référendum zay vo azo zay vo mety isy fanamboarana dikan'izany de hoe tena misy fanarahany rehetra mihitsy zany vo misy fanamboarana na fikitihina ny lalam-panorenana zany fiovana goavana am'ty lalam-panorenana ity taloha ny président ny république isa-taona de afaka mandrava assemblée nationale fa am'ty tsy isa-taona zany tsony fa farafahakeliny roa taona vo azo ny ravana ny anteny-meram-pirenena ato am'ty lalam-panorenana ity naverina ny immunité-ny parlementaire zany hoe tsy azo sampitsamborona fotsiny député tamin'ny andron'Andriamantora Valomanana zay député mahasosotsosotra azy fa tsy manaraka mibaiko ny tonga de fa voasambotra de fa tatak'izay tam'ty koa de ny fironona misy filan-kevitra maromaro fa tsy de hoe zay ataon'ny président ao misy au conseil de la défense nationale aloha amin'ny fampiasana ny tafika asa tsy hoe lasanareo tafika mitifitra vahoaka ery analakely de vita fa tsy maintsy misy ko au conseil de la défense miara mifampidinika aminy amin'ny zavatra ampiasana ny foloalindahy dia amin'ny ny foanana daholo amin'ity lalam-panorenana ity reo andininy taloha tamin'ny lalam-panorenana teo aloha manome fahefana tafahoatra ny folohan'ny république taka ilay andininy fahazato taloha ary zavatra vaovao koa tsy nisy hatram'izay raha misy président ny république amperinasa ka te hilatsaka ho fidina fanondroany de mametra pelany izy aloha rehefa no propagande fa tsy hoe za sady président ny république de ampiasa ny fahefana maha-président ako de fa mba mitovy amin'ny candidat rehetrarehetra izy de hitany vahoaka eo am'izay ny tena safidiny miala mametra pelana roa volana nomena tanteraka ny prime ministre kosa ny fahefana mikasika ny fitandrona ny filaminana anatiny taloha ny président de manana fahefana de hitantsika ihany hoe manome baiko ny président rehefa mirotaka ny vahoaka de mitifitra tsy mitifitra roa fa tsy any amin'ny président ny mikasika ny sécurité intérieure fa nafindra ny zaraina mihitsy zany ny fahefana any amin'ny prime ministre izany ary natsangana anatin'ity lalam-panorenana ity zany antsoina hoe filan-kevitra ambony hiaro ny démocratie sao misy tsy manady zany démocratie ka mitetitetiky ny hoe anao fanjakan'olo tokana na fanjakana jadona de misy filan-kevitra ao amin'ny andininy fahatelo amby efapolo ny lalam-panorenana filan-kevitra ambony ny démocratie ihany ko ny prime ministre ministre moa de mitovy am'le teo ihany ko hoe tsy mahazo misahana ndraiky trany amin'ny fiangonana any amin'ny antoko politika sy ny sisa sy ny sisa ary tahaka ny folohan'ny république ny anteny mera ihany ko de afaka manao voty manongana ny folohan'ny androm-panjakana rehetra nizaniza ary de tahak'izay voalaza ihany ko ho an'ny député sy ny sénateur anisan'ny nampiorokoditra ny vahoaka mihitsy ny olom-bofidy mpamadibadika palitao androany antoko zao rapitso atoko zao rehefa ianina amin'ny fitondrana de miditra amin'ny antokony rehefa ianina indray ny président de miditra amin'ny antokony de sy ny sisa sy ny sisa am'ty lalam-panorenana ity ny foto-kevitra navoaka ny vahoaka ary nampidirina ao anatiny de hoe tsy azo ny député sy ny sénateur ary ny olom-bofidy itsony lay mivadibadika antoko politika sy groupe politika any amin'ny anteny-meram-pirenena le antsontsika amin'ny fiteny mahazatra hoe mivadibadika palitao fa raha vo izany no mitranga de azo aongana tsy ho député na ho sénateur ireny olona ireny am'ty lalam-panorenana ity dia nasina noforonona ny hoe lehibe ny mpanohitra ary manana statut spécial mitovy amina filohana manana andraikitra eo amin'ny androm-panjakana ny filohan'ny lehibe ny antoko mpanohitra amin'ny andininy faefatra amby folo ny lalam-panorenana zany ny fitsarana dia hatram'izay de mahazo baiko avy any amin'ny mpitondra raha vao tsy manana tanteraka ny baiko zao ny didy fitsarana voakanao raha tsy zany de affecteko fa am'ty de tsy azo affectena fahatany tahaka zany intsony ny mpitsara fa tsy maintsy ao amin'ny conseil supérieur de la magistrature no anapahana ny affectation ny mpitsara mba tsy ho ampahazo fampitahorana vari amin'ny président prime ministre ministre
fa misy le antsoina hoe inamovibilité ny mpitsara indrindra ny mpitsara mpamoaka didy ary raha misy io mpitondra fanjakana ao amin'ny andinin'ny 700 zay mampanao zavatra tsy ara-dalàna mpitsara de tsy maintsy azo sazy izy andinin'ny 700 azo sazy ny mpitondra fanjakana zay manome baiko fa izao kosa ny mpitsara kosa de vo ara-maso fa tsy hoe tsy azo mizamiza kitikitihina ary de atao anatin'ity lalam-panorenana ity de naverina ny inspection générale de la justice anara-maso mpitsara rehetra kosa amin'ny kolikoly amin'ny aferafera sy ny sisa ary anara-maso ny fanajan'ny mpitsara sy ny mpiasan'ny fitsarana ny asany article 112 naverina ihany koa ny conseil national de la justice andinihina hoe ahoana no anatsarana io fomba fitsarana io tsy mahazo miandany amin'ny antoko politika na resaka politika ninninna ny mpitsara araky ny andinin'ny farika ambe 10 ary de voalaza ato fa hoe eritaona tsy maintsy ajoro ihany koa ny haute cour de justice hatramin'izay tamin'ny république voalohany ihany nisy haute cour de justice nijoro fa tamin'ny république faharoa makaty de tsy nisy sony fa ity ny lalam-panorenana ity de hoe manao fianianana ny président ny république tamin'ny 25 janvier teo iny zao eritaona katoka amin'iny amin'ny 25 janvier ho avy zao afaka ray volana tsy tapany eo ngambany de tsy maintsy tafajoro ny haute cour de justice ary haute cour de justice tena arak'izay voalazan'ny andininy fa 700 fa tsy haute cour de justice amboarina tefitefy maika amboarina efa mazava ny andininy fa 1 ka hatramin'ny andininy fa 5 hoe taky ny ahoany zany haute cour de justice zany izy zany mitory ny mpitondra fanjakana satria ny mpitondra fanjakana manko ny tena tsarainy haute cour de justice io manam-pahefana reo ary araky ny volazantsika teo hoe matetika manararo-pahefana ka mba tsy ahafahany manararo-pahefana de mena fitsarana anankiray manokana haute cour de justice ny anteny mera-pirenena no mivote hoe ianao président en république prime ministre na filohan'androm-panjakana nanao tsy mety ianao araky efa tanysain'ny lalàna mihitsy hoe inavy ny eloka azo itoriana azy mandika lalam-panorenana manao zavatra tsy mety eo amin'ny andraiky ny haute trahison sy ny sisa dia votiny anteny mera-pirenena 2/3 de efa ampy resaka tsy araky ny lalam-panorenana zany le hevitra mivoaka tatoato hoe mbola tsy maintsy maka hevitra sonihana mera 500 olona 500 zao 700 sy ny sisa ary eo de efa miteny namana fetra hoe hevitra mbola te hiverina anararo-pahefana zany hevitra zany fa ny eo anatin'ny lalam-panorenana nataon'le olona amina rivony sy amanalina tarefa mazava ny anteny mera-pirenena no manao ny vote mitory de mitsara ny haute cour de justice ny procureur de ny procureur général vita ny resaka tsisy tokony ohatran'izay ny zavatra mihoatran'izay fitiavana te anararo-pahefana ary zay ny zavatra mitady hitranga ankehitriny ny zavatra marina de tsotra ny mpitondra fanjakana de tsy maintsy ambanin'ny lalàna zay ny foto-kevitra ty lalam-panorenan'ny république faefatra ty état de droit eo ambanin'ny lalàna ny mpitondra rehetrarehetra fa tsy ny vahoaka tsotra fa raha ohatra ka amoroporonanao an'izany ka maninona koa raha ohatra ka hoe ny mpamon'olona de tsy azo toriana ny mpangalatra de tsy azo toriana ny mpanao ratsy rehetrarehetra de tsy azo toriana raha tsy makasony 700 arina va makasony tangalamena 20 koa aloha raha rehefa misy olona mamono ianao de efa mazava ny code pénal de ndeha amoroporonana ihany ko hoe fa tsy mahazo mitory azy ianao raha tsy maka sonina chef fokotany efa 700 aloha naona no efa mazava ny code pénal ho an'ny olotsotra ka nitadavina amoronan zavatra tak zany ho an'ny mpitondra fanjakana ny mpitondra fanjakana indrindra no tena tsy maintsy manaja lalàna zay ny état de droit zay ny foto-kevitra ny lalam-panorenan'ny république faefatra ary farany namana fetra de zao ny lalam-panorenana misy ho an'ny olotsotra ny teneniko teo hoe ny lalàna ho an'ny olotsotra de ny droit pénal sy ny droit civil
lalàna ho an'ny mpampiasa dia ny droit du travail fa ny lalàna ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny feny mpitondra fanjakana dia ny lalam-panorenana. Zay ny asan'ny lalam-panorenana. Mamaritra hoe reto tsy azonareo mpitondra atao, reto azonareo atao, fa mbola mihoatra an'izay reto tsy maintsy ataonareo. Misy titra maromaro anaty lalam-panorenana zay matetika tsy resahana fa ao amin'ny lalam-panorenanao any amin'ny titra any amin'ny tapany voalohany lalam-panorenana namana fetra de misy baiko maromaro meny lalam-panorenana amin'ny mpitondra hoe ianareo mpitondra de tsy maintsy manao an'izao zavatra izao: mikarakara ny vahoaka, mikarakara ny fiainan'ny isam-batan'olona any amin'ny 7 ka hatrany amin'ny 7 de voatanisa hoe ny mpitondra fanjakana de tsy maintsy mikarakara ny sécurité am-bahoaka, mikarakara ny farim-piainan'ny vahoaka, mikarakara ny fampianarana ny vahoaka, tsy maintsy miantoka lasa garantie taloha hoe mikarakara fotsiny tamin'ny lalam-panorenana tany aloha, fa amin'ity lalam-panorenana ity de hoe l'état garantit la liberté d'entreprise, l'accès des citoyens au logement, fananana trano fonenana. L'état garantit le droit à la propriété individuelle, manana ny fananany. L'état garantit le droit de grève, l'état garantit le droit de tout travailleur. Zany hoe asan'ny fanjakana migarantira ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka rehetrarehetra mihitsy. Tsy voatanisy eto le izy fa apatsahivina an'izany hoe misy baika hoe tsy maintsy mikarakara vahoaka. Asa mora fikarakarana vahoaka ny délestage ankehitriny, ity zordi reraky ny arabe ity fa ny lalam-panorenana de nanome baiko. Zay ngamba mahatonga hoe alao tsy ankalazainy ty androandroany ity fa manome baiko atsika hikarakara vahoaka, manome baiko atsika misakana atsika tsy anja anao fanarorotam-pahefana. Fa magaga hoe nahoana ny tsy ankalazaina? No ankalazaina amin'ity androany ity ny tsy hoe le lalam-panorenana amin'ny maha lalam-panorenana azy, fa izany foto-kevitra voalazany lalam-panorenana zany hoe ianareo mpitondra fanjakana de tsy maintsy migarantira ny fiainam-bahoaka. Tsy mivakiko ray manontolo izy fa andininy maromaro fampianarana ny zanaka malagasy, fahasalamam-bahoaka, migarantira ny fanjakana. Zany hoe tsy maintsy metsika. Asa na ahoana ny fikarakarany fanjakana n'ireo hôpitaly rehetrarehetra manara-penitra najoro reo, reny natao higarantira iantoka ny fahasalamam-bahoaka. Aiza ny fikarakarana an'ireny ampiasaina amin'ny ahoana ankehitriny. Zay no mahatonga teny hoe raha fitipitinina, raha mbola tena hidirantsika lalina aza de misy zavatra be deaibe, fa raha hoe fotoanantsika tsy ampina de marina fa tontolo andro ary satria betsaka ny olona mba te-teny. Fa raha fitipitinina ity lalam-panorenan'ny Repoblika Fahefatra ity de voalohany misakana amin'ny mpitondra fanjakana tsy hanao fitondrana jadona sy fanjakan'olo tokana intsony, ka zay tian'ny président ny Repoblika atao de ho ataony eto amin'ity fireneny ity. Ity lalam-panorenan'ny Repoblika Fahefatra ity de mampisy équilibre eo amin'ny androm-panjakana, ka ny président ny Repoblika de voara-maso ny androm-panjakana hafa, ny anteny-mera de voara-maso ny androm-panjakana hafa, ny mpanao politika de tsy vadibadika palitao am'izay sitraponitsony, fa zay safidim-bahoaka ny tanterahana. Ary ity lalam-panorenana ity de manome baiko an'ireo mpitondra rehetra isan'ambaratonga hikarakara vahoaka marina. Isika vahoaka eran'ny Madagasikara zany de tokony halala fa mananjo, ary raha vao tsy tanteraka ny zonao, tsy vita ny fanjakana ny zonao, manana ny fahefana ianao iteny, hitabataba, ho tezitra amin'ny mpitondra, satria zay no nampidiry ny vahoaka ao anatin'ilay lalam-panorenana ho foto-kevitra ho tanterahana manomboka izao namana fetra. Nia de tsotra raha mbola manana raha malagasy ihany
ny ady dia miantso ny mpiray-firenena rehetrarehetra fa izaho sareraka dia mahita misy vahaolana tsy ilana ny volany sadeky tsisy ilana an'io volana io raha io ny ampifilafilany atsika fa zay tomany fa izaho sareraka dia mahita tsisy ilana ny volana io efa elany vo vola mifanany kiasy sahirana ny FFKM manao tatotra amin'ny Zanahary indrindra rehefa tonga ny felany izy ireo eto tany zao mompera sy pastera santo zao dia manangana fiangonana daholo misy diplôme io e tanatana lava miandro fonina ny fonina aty ampitany Afrika misy akora misy asorano kasopy tsy voatratraka amin'ny faty Afrika voronofo any sasany beberatany ominamikena sy legioma tao lampitsangany lagasy kely eo anilany fatsy ampy votaminy kosany mena sofina mamboatra bomba vevavokobelataolo Afrika tsy mikasy ny jambaterana fatsy ampy calciomo méditation malaza ho mpiaro ny zon'olombelona sy zavaboary ny Amerikanina natetaka zareo tamin'ny volana septambra Ifroy Davis Nepangandra Joella mpivarotr'olo ny Hillary Clinton tatany varotra gitara Bois de Rose tamin'ny Carla Sarkozy i Michelle Obama betiaveno nandewa nanlanitra ianjera ho avitraina nany ny boiny ny garazy atrany boko nany lamasiny ny garazy etrentokazo maniry mba ho lasa pony any Amerika fa iny naniry mba ho lasa pony any Sovietika taditony kavary raisam-pirenena fa mifampizara-teny mafinaritra ka mifampilasitafo isapato méditation vaovao azo farany motomandry fanondrony ny ministra Nabila Ramazouna izay maty tany sonerany vonjely raha tsy vitany fikorana tetezamita izy io raha tsiraorana ve miandramena sy vakisoa ary volamena voka totsoko rehetra ahitahita be fany amin'ny tribunal iraisam-pirenena ny avarampianara malagasy araka ny ahitantsika azy amin'ny sary moa zany ny olotsotra no tonga melo tety amin'ny Viva amin'izao fotoan'izao efa miatonga ihany koa ireo olona nasaina manokana anankitelo zao reto tazantsika amin'ny sary reto samy kandida mifaninana tamin'ny filoera zonary mampianina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny général Camille Vital zay prime ministre lehibe ny gouvernementa ihany koa nandritra ny tetezamita ny docteur Jean-Louis Robinson izay nifaninana tamin'ny fiodinana faharoa nahazo ny isam-bato valambe efapolo isanjato mahery kely teo eo nandritra izay fifidianana fiodinana faharoa zay ajo andrianaina arivelo prime ministre lefitra nandritra ny fotoanany tetezamita ihany koa ary isan'ireo mitarika ny antoko VPMMM amin'izao fotoana izao ramatoa Sara Georges Rabearso zay kandidata amin'izany fifidianana filohan'ny republika izany ihany koa dia efa tonga ao tsy hitatsika tamin'ny sary izy fa somary tonga aloha ranoarina tamin'ny izy telo mirahalahy zany izay tonga ety amin'ny foibe ny Viva amin'izao fotoana izao akoatra azy kandida maro samihafa ireo ny ministra Roly Mercia ny mpanao gazety amin'ny Roly Mercia no tazantsika amin'ny sary ifanontronan'ireo olona zay
tonga ety Mbodivono amin'izao fotoana izao akotra azy ireo ihany koa Andriamatoa Benja Ramanantsoa izay tazantsika tamin'ny sary teo ireo solombavambahoaka ave tsy mbazaza izay manotrona ihany koa ity fankalazana ny fahaefataona ny Repoblika fahaefatra ity tanterahana ety amin'ny tanà Waterfront ty amin'ny foiben'ny Viva izay efa tazantsika miarahaba sy mandray ireo olo-manakaja ireo raha misy ny fotoana ao anatin'ity fandaharana ity dia hoezahantsika ny akana ny feon'ireo olona maro samihafa satria izay ihany koa ny isan'ny fandaharam-potoana anehoan'ny olona ny heviny ny hafaliany mety ho fihetsem-pony mety io ihany koa nefa ny alahelony manoloana izay Repoblika fahaefatra izay azo atao hoe heritaona latsaka kely no tena nampiarana tanteraka amin'izany Repoblika fahaefatra zany ny joroany ny androm-panjakana isan'ny roa lehibe dia ny antenimera-pirenena sy ny gouvernement raha tsy hivina kely zany ny fandaharam-potoana ho antsika izay mbola voazao vao nanokatra ny fahitalavitra na ny onjam-peon'ny Viva dia fandaharana manokana izy ity andraisana olona maro samihafa anehoana hevitra ihany koa hitondrana famakafakana fa atsika manazava ny anintsain'ny olona Pierre Olidera anazavana ny fandehan-javatra rehetra namana fetra zava-dehibe le fankalazana anaovana jeritodika sy andininana ho avy ny antony mantsy namana fetra dia zao hitantsika teo fa be dehibe le olona tonga tsy voatery nitovy hevitra ireo olona ireo na eo amin'ny lafiny politika amin'ny ankapobeny eny fa namanolona ny lalam-panorenan'ny Repoblika fahaefatra azy fa ny zavatra mazava kosa dia hoe rehefa lalàna ny lanin'ny vahoaka malagasy manontolo ifehezana sy tondra ny tany sy fanjakana tokony ajaina ary eo ny mampalahelo amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao zavatra iainan'ny malagasy zao ve eo amin'ny lafiny ara-tsosialy no ny fanarahana ananganana Repoblika fahaefatra ny antony ananganana ny Repoblika fahaefatra araka ny fanazavantsika azy teo dia hoe mba hiasa ho an'ny fikarakarana sy ny fanatsarana ny faram-piainan'ny vahoaka ny mpitondra miasa ho an'ny fanatsarana ny faram-piainan'ny vahoaka ve ny mpitondra nampiakariny vahoaka eo mifitondrana ankehitriny mety ve zao faram-piainan'ny vahoaka zao mety ve zao io iainan'ny vahoaka andavanandro io isika rehetra samy mahalala hoe manahoana ny ara-tsosialy ny fidangany vidim-piainana ny jiro sy ny rano ara mahafadiran'ovana ankehitriny efa nisy ny délestage taloha fa tsy mola nisy tahaka zao eo amin'ny ara-tsosialy izany rehetrarehetra zany ny manjony firamma ny mpampianatra ny any amin'ny EPP sy ny sisa eo amin'ny ara-toekarena inona ny manjony mpandrarà ankehitriny raha ohatra ny heverina fa ny mpitondra dia anymevana teo ny lazantsika hoe garantie la liberté d'entreprise anampy ny mpandrarà zany ny mpitondra fanjakana fa inona ny manjony mpandrarà ankehitriny ary eo amin'ny lafiny politika hitantsika fa lozan'ny mpitondra fanjakana ny korotana manamafy ny fahefany miady fahefana manambitamby ny solombavambahoaka manakaramany atsy ny aroa zany ny zavatra misy ankehitriny amin'izao fotoana zao ka mahatonga atsika hanamarika hoe mila dinihana zao zavatra rehetrarehetra zao fa tsy zao aloha no Repoblika fahaefatra andrasan'ny vahoaka malagasy namana fetra tsy izay no Repoblika fahaefatra andrasan'ny vahoaka malagasy ao ivelany ao mirohatra mitsampy makeny amin'ny mpanao gazety namana ireo olon-tsotra zay tonga ao ambany ao aneo ny heviny angamany Pierre Olidera mamela ahy ianao apiditra mivantana ny mpanao gazety Tovy Rakotondravony izay resaka sy mifankahita amin'ireo olon-tsotra ao ambany ao akatsika ny hoe ohatrany ahoana ny anem-pon'ny malagasy santionandreo izay tonga ety amin'ny Viva ohatrany ahoana ny anem-pon'ny malagasy amin'izao tsingeritaona fahaefatra ny Repoblika fahaefatra zao Tovy Rakotondravony raha mahenao anay avy hatrany dia omentsika anazy ny fitenenana atombotra ny fahatongavan'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao vahoaka maro moa anotazana ety Ambodivono araka ny hitantsika ao aoriana amin'ny sary izao taoriana ny fahatongavan'ireo olo-manakaja maro izay nasaina anisan'izany Ajo Andriananarivelo eo ihany koa ny filoham-pifaninana tamin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina teo aloha anisan'izany moa zany Docteur Jean-Louis Robinson izay anisany tonga nanotrina ihany koa ity fankalazana ny taona fahaefatra ny Repoblika fahaefatra ity raha ny hita ety an-toerana dia liny
ary matsiaro izany avokoa ireo vahoaka malagasy tsy manadiny ny tolona tamin'ny taona 2024 angambany eo ampiandrasantsika ny fahatongavan'ny filohan'ny Andry Rajoelina dia misy any le olona zay anontaniana mahakasika an'izay hoe nanahoana tokoa zany hoe tolona tamin'ny taona 2024 natongavana tao anatin'ny repoblika fahaefatra raha matoy iray manoloananay amin'izao fotoana izao ezahantsika ho antanina izy hoe manahoana ny fandraisanao an'izany hoe repoblika fahaefatra zany manahoana ny fahitanao ny fizotrany amin'izao fotoana izao fahitako ilay repoblika fahaefatra aloha amin'izao dia tsy mandeha amin'izay tena tokony ho izy le arak'izay tokony ho izy zay hoe maninona inona le tsy be da be ny zavatra tsy mandeha zany be da be diso fanantenana tanteraka mihitsy nitsika tsy arakaraky ny eritreretana anazy mba nanomanantsika anazy tamin'ny 2000 nanovantsika ny satany repoblika fahaefatra tsy arakarak'izay fa niova daholo lalàna rehetrarehetra zay natao tamin'iny tsisy marahany filoham-pirenena amin'izao ary le fanarahana le lalàna ao anatin'ny voafaritra zay repoblika zay hitanao ve hoe voarak'izay amin'ny atsakany nisy andavany sa hoe misy any ny fanovana zay hita eny anelanelany tena misy sady tena le izy misy fanovanany tsy voaraka tena voatsipaka daholo mihitsy zavatra mba nieritreretintsika tamin'ny fanovanan'le lalàna tamin'ny ataontsika tamin'ny aniny iny fa zao zany tena tsy misy nininona arahan'le président mihitsy fa tapitra hovainy daholy sady hovainy tsisy arahany zay zany ny zavatra hita amin'izao fotoana izao aloha fa dia nandiso fanantenanantsika mihitsy iny ya zay ny faneho-kevitra ny olona anankiray olotsotra izy io zay tonga ety amin'ny tanà Waterfront anatrika ity fankalazana lehibe ity eto ihany koa ray aman-dreny iray eo ampiandrasana ny fahatongavan'ny filoha Andry Rajoelina moa zay efa tazantsika amin'ny sary ihany koa ngambany tonga dia hijery anaraka ny sary tsika amin'izay fahatongavan'ny filoha Andry Rajoelina izay araka ny nanarahantsika anazy tamin'ny sary teo iny zany ny fahatongavan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina izay ety amin'ny foibe ny viva ety Ambodivono amin'izao fotoana izao notronyireo olona olotsotra amin'ny akamarona izay efa ela ihany koa no tsy mifankahita tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy raha tsy diso ny fitadidiako azy teny amin'ny hôtel Carlton no nahitana farany Andriamatoa Andry Rajoelina taorianan'izay nitsy ny resaka nandeha ny hoe lasaizany filoha Andry Rajoelina ao no manontany hoe fangatsy eto Madagasikara intsony inona ny faneho-keviny manahoana ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena sy ity repoblika fahaefatra ity raha toka mbola misy sary any ivelany ny tena tsara angambany dia arahantsika ny sary sy
sy andrasantsika izay sary fidirany Filoandro Rajoelina ty amin'ny foibeny Viva ety ambodivona izay iarahaba sy fampiresadresaka amin'ireo olona zay tonga ety amin'ny foibeny Viva amin'ny ty androany ety raha tsika ny sary zay ety ivelany mikasika ny fahamarony ireo olona zay nantsony tonga tety amin'ny foibeny Viva ampahany amin'ny vahoaka malagasy izay nanohina ny antso natao teto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Viva nandritra ny andro maromaro izay ny 20 Desambra izay mifandray ihany koa amin'ny tantany Rajoelina zava-dehibe ety andro manatantara ety na dia eo azy izay fanapakevitra noraisiny fitondram-panjakana ny anafoanana ny andro tsy fiasana sy ny fanamariana amin'ny fomba ofisialy ny fidirantsika tao anatin'ny Repoblika fahaefatra izay akoatra reto olotsotra ireto moa araka ny fanarahantsika teo dia mpanao politika maro samihafa ihany koa no tonga ety amin'ny Viva amin'izao fotoana izao andrasantsika ny sary ao anatiny izay manaraka ny Filoha Andry Rajoelina satria isan'ny fotoan-dehibe ho an'ireto olona ireto ny fifampiresahana sy ny fifankahitana tava indray manoloana ity andro lehibe ity raha tsy ahivina ny andro ny 20 Desambra tamin'ny efataona lasa dia hetsika lehibe ary isan'ny nanatantara teto amin'ny firenena no nentina nankalazana sy nidirantsika tao anatin'izany Repoblika fahaefatra izany vao maraina teny amin'ny lapan'ny avoloha no nisiny ny fanaovan-tsony ny amin'ny fidirantsika tao anatin'ny Repoblika fahaefatra andeha nitety ireo toerana manatantara teto Antananarivo ny Filoandro Rajoelina mivady tamin'io fotoana io nisy ny teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana rovan'ny Madagasikara izay reharehan'ny malagasy rehetra nisy ihany koa ny fitsidihana izay natao tahaka nitantsika amin'ny sary tahaka izao no ezahana mihitsy ny ampiray ary ny vahoaka malagasy taoarinana zao Repoblika fahaefatra izay ankalazantsika ny efataonan'izao reto dia tanora avy amin'ny lafivalon'ny nosy izay nanao 10 mirindra sy 10 miaraka ny teny Analakely rehefa avy nakeny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana nidina tety Analakely izay efa fotoan-dehibe ihany koa tamin'io fotoana io tahaka izao ampahany sary ty Pierre Older amin'ny sary izay narahantsika fa isan'ny zava-dehibe tao anatin'ny fotoana iny ihany koa ny fitokanana ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely io zany ilay fanovana goavana noentina sy fiovana goavana noentina satria nandritra ny taona maro na maihana zany lapan'ny tanàna zany ny Repoblika fahaefatra Pierre Older no navita nanangana indray ny lapan'ny tanàna teto Antananarivo ary zay le fanovana sy toe-tsaina nananganana ny Repoblika fahaefatra fanovana sy toe-tsaina nananganana ny Repoblika fahaefatra anangana fa tsy andrava fandravana nita teo amin'ny tantaran'ny Repoblikan'ny Madagasikara hatramin'ny voalohany tamin'ny Repoblika voalohany nisy ihany kosa aloha na ny fananganana fa taty aoriana dia matetika betsaka ny rava eo amin'ny fiainam-bahoaka eo amin'ny farim-piainan'ny vahoaka ny totongana eo amin'ny toe-karena ny totongana betsaka ny rava fa ateto amin'ny fotokevitry ny Repoblika fahaefatra kosa dia fananganana anka tsy nagaga raha ny lapan'ny tanàna Antananarivo Hôtel de Ville zay rava tamin'ny taona 2770 nandrasana ho ajoro taona maro nisy ny fanangonam-bola fa tsy zay nitsangana teo ary lasa le toerana nisy ny Hôtel de Ville ara dia niovaova tsena izy teritery zay tamin'ny fotoan'andro dia lasa natao fanaripako dia natao zarizaridaina kely tsotsotra kely teo indray fanaova maloto ny farany fa nefa rany dia tsy nisy nintsony fa isy Hôtel de Ville teto fa vo niakatra vitany tolona tamin'ny taona 2024 somary io tapako kely ianao Pierre Older mialatsiny satria efa tonga ny sary dia amin'ny Viva amin'izao fotoana izao ny fidiran'ny Filoha Andry Rajoelina angamba ny alebiazitsika ny sary ahafahan'ny mpiaino miaino sy mahafantatra ihany koa ny ambiance amin'ny ankapobeny aty amin'ny foibeny Viva
ny mahavarina efa tsy mahavarina namana fetra dia zao le fisainan'ny repoblika faefatra io Andriamatoa Andrajoelina tafaraka amin'ireo mpanao politika isan-karazany zay tsy mitovy hevitra mifandona mihitsy aza eo Andriamatoa Vital eo Andriamatoa Ajo Andriananarivelo eo Ramatoa Sara Georges mpanao politika isan-karazany fa dia tafaraka n'olonay tsingerin-taona ny repoblika faefatra tsy mahatsingerin-taona azy na nany mahalalam-panorenana azy fa tafaraka n'ireo foto-kevitra nazavaintsika lava teo foto-kevitra voarakitra ao anatin'izany lalam-panorenan'ny repoblika faefatra zany ary dia reny foto-kevitra nianga tany amin'ny vahoaka reny ny foto-kevitra iombonana ka rehefa iombonana dia tsy magaga raha tafaraka toy izao Andriamatoa Andro Rajoelina sy ireo mpitarika politika sy ireo mpanao politika samy hafa indrindra moa fa ireo candidat zay mifanina ny filohan'ny repoblika faefatra namana fetra ireo candidat mifaninana tamin'ny repoblika faefatra misy vorakely indrindra izy anakefatra ny tonga ato amin'ity fotoan-dehibe atsika androany ity hitantsika tamin'ny sary teo ihany koa ny fifampiresahana sy ny resadresaka madinidinika ny fanaovany tamin'ny filoha Andry Rajoelina fa isan'ny andrasana ihany koa zany amin'ity androany ity ny mety fanehoan-kevitra ireo mpanao politika sy ireo azo lazaina fa olona goavany politika sy ny raharam-pirenena eto Madagasikara miverina tsy hanefitra ilany ny saritsika ahitana Ramatoa Lalatina Ravilolomanana Lalatina Ravilolomanana ihany koa izay isan'ireo mpanao politika ao amin'ny fanoherana moa izy amin'izao fotoana izao nahitana Andriamatoa Patrika Raharomanana ihany koa izay kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo sika Pierre Oldera hitantsika amin'ny sary izay manamarika an'izay nambaranao teo zay hoe ny fiarahana sy ny foto-kevitra itoviana aloha amin'ity androany ity dia ny hoe repoblika faefatra natao ampandroso ny vahoaka malagasy tsy hanaovan'ny fitondrana na ny mpitondra fanjakana izay tiany atao intsony fa misy lalana efa nisorita ny vahoaka malagasy ny hoe ity ny lalana tiany ny vahoaka malagasy hitondrana ny firenena ho amin'izay fampandrosoana izay ka zay mpitondra tsy manaraka an'izay dia anjara ny vahoaka malagasy mamerina azy amin'ny toerana tokony hisy azy sy mampatsiahy azy amin'izay hoe ity ny fototra ny angana sy ny fanarahana efa taona lasa izay ary zay no mampiray andreo mpanao politika tonga ety Ambotovona amin'izao. Ny zavatra anankiray mazava namana fetra dia nasehon'ny malagasy ombenombeny fa tsy zakan'ny malagasy zany fitondrana jadony zany ary metsika izy tamin'ny 72 tamin'ny 91 tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 zany hoe jadona zany fanjakan'olo tokana zany dia tsy nekeny ny vahoaka malagasy dikan'izany adalany zay mbola mpitondra mieritreritra fa azo atao eto Madagasikara zany fitondrana jadona sy fanjakan'olo tokana zany ary ny zavatra mahavarina amin'ny zavamisy efa manatsidika fomba fijery ny analiziko sady ny tenako hoe tsy zao hoe raha mahita zao kosa aloha le naminony olona tena tamin'ny taona 2004 tsy zao mihitsy kosa aloha le nivorin'ny olona amina rivony sy amanalina nanangola hevitra nanao ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra tsy zao kosa aloha ny nandehanany vahoaka ny rodorodo hoe ndeha hifidy andreo mpitondra ankehitriny tsy zao zavatra atao zao mamerina ny fanjakan'olo tokana amerina ny jadona amerina ny fitiavatena amerina ny le tsy firaharahiana vahoaka tsy zao mihitsy no ny fanarahana teto amin'ity firenena ity matoa ny vahoaka tapitrisana nandeha nandatsabato ny fidiny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra ary matoa ny vahoaka nandeha antapitrisana nandatsabato ifidiny mpitondra ankehitriny ny repoblika faefatra tsy zao zavatra zao no ny fanarahana fetra tsy zao mihitsy no nekeny ny vahoaka ary nahatonga tsy tia laza hoe afa ny lalana mazava ny lalana iny lalana iny mazava fa ny mpitondra ankehitriny tady vadika amin'iny lalana iny ary voatsela taditsika ny filohan'ny repoblika dia nilaza fa hoe tsy iran'iny lalana iny zany tsony tsy iran'iny zany tsony ny tenany misy an'iny extrait an'iny Pierre Oldera ao amintsika ao tsy fantatra hoe ho alefa zao sa ho tohizanao ny famakafakana raha azo alefa raha mety alefa tsy inona alefa kely izay filazany ny
filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina ny hevon'izay satria ny vahoaka efa nandidy namaritra ny lalana hoe ino ny lalana ale ilay lalana iny lalana ilay zavatra voalaza anatin'ny lalam-panorenana fikarakarana vahoaka ino ny lalana ale ka nefa totrany mitady vilalana ny président repoblika Hery Rajaonarimampianina ary izy tena no namoaka an'izay hevitra zay tapakely satria ny filohan'ny Rajoelina mandray fitenenana ato ambadika Pierre Oudera alahantsika vetrany voalohany indrindra aloha dia zava-dehibe loatra ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo ny fankalazana an'izany hoe repoblika fahaefatra zany ny antony dia satria miandrandra fandrosoana ny vahoaka malagasy miandrandra ny fiovan'ny fiainany sambatan'olona isaky ny malagasy fa ohatran'ny somary tohana ary gaga ny tena ankehitriny rehefa hoe na dia zany fankalazana zany ary dia natao andro tsy esana andro hoentina ankalazana an'izany hoe fanovana fototra tiana najoro teto amin'ny firenena nefa dia nososen'ny mpitondra ankehitriny tsy norarahina ny ezaka ny sakrifisy zay nataon'ny vahoaka mba anajoroana an'izany repoblika vaovao izany sahako miteny sy milaza fa diso fanantenana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny malahelo ny vahoaka malagasy ranomaso alahelo zany no iainana ankehitriny ka eto dia mahafinaritra anany mahita satria na tsy mitovy ny fomba fijery na tsy mitovy ny foto-kevitra dia mila mifandray tanana mila mifanometanana mba hoentina hanavotana n'ity fireneny ity satria masina loatra ny tanindrazana zay ny antony nanaovanay hoe tsy maintsy ankalazaina ny andro ny 1 Desambra na dia tsy te ankalaza aza ny hafa raha iandro Rajoelina ny tsy tiana tsy mampaninina fa raha mivahoaka malagasy kosa ny ososeny atao tsinitsinina tsy ekeko tsy eketsika ary tsy maintsy nizaotsika manaraka tsika resaka amin'ny mampara fa aloha ny 11 Desambra ihany resahantsika androany ya misaotra atsika rehetra mikasika ny fampihavanam-pirenena tsy misy fampihavanam-pirenena vita sy afaka atao raha fampihavanam-pirenena ao anatin'ny fiantsaram-belatsia rehefa tsy madio fo rehefa tsy madio saina rehefa tsy tia tanindrazana ny olona te hanao an'izany fampihavanam-pirenena zany dia zava-poana izany fampihavanam-pirenena zany ny antso ataoko any rehetra indrindra ny sorako amin'ireo zay tonga nanotrona an'ireo fanasana androany dia tsotra firenena no jerevana vahoaka no banjinina ary zany ny zavatra fototra tokony ho apetraka anoizana n'iny lalan'iny zay mieritreritra hoe any ariny iny lalan'iny diso tanteraka izy ny lalana ny alohanao foana ary ny lalana tsy afaka vilivilinao fa mivarina na anaty antsany ianao raha ohatra ka tsy mahatsiaro na tsy manaraka n'iny lalan'iny sotra to zay no fanekevitra ny filohan'Rajoelina tsy mampoizina ihany Pierre Oudera satria raha ny fandaharam-potoana dia hoe resaka fotsiny noho ny fahatongavan'ireo mpanao gazety maro zay tonga ety Ambodivoana ihany koa ny fahatsapan'ny olo-pirenena tsotra ihany koa ny mahazava-dehibe moa zany dia iny isy ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny Rajoelina iny fanehoan-kevitra raha fitiniko kely fotsiny dia nanohy amin'izay zavatra nyresantsika tito ny amin'ny hoe fahadisom-panantenana sy alahelo ny vahoaka malagasy manoloana n'ity fampiarana ny repoblika fahaefatra ity diso fanantenana ny maro ny amin'ny fampandrosoany mbola manantena izany hoe tsy mbola am'izao mbola miandrandra hoy ny filohan'ny Rajoelina teo izany hoe tsy mbola am'izao fotoan'izao le fampandrosoana andrandray ny vahoaka malagasy fa mbola miandrandra n'izay fampandrosoana zay izy nresaka ihany koa ny filohan'ny Rajoelina mikasika ny fampihavanam-pirenena teboka isan'ny lehibe dia ny hoe mila olona madio fo
madio fo sy tsy ratsy saina angamba raha atoko amin'ny fomba fiteny hafa alohan'ny idirana ao anatin'izany fihavanam-pirenena zany fa tsy fihavanam-pirenena amboamboarina ahafahana mamafa ny heliko ny rakoto na ihany koa manatsaratsara ny toerandrabe. Pera Oldera, inona no azo hoe réaction à chaud satria ianao ihany koa eto mpamakafaka manoloana ny faneho-kevitra ny filohan'ny Rajoelina. Raha ny marina fetra tsy magaga ny faneho-kevitra nataon'Andriamatoa Rajoelina. Tsaroantsika fa heritaona latsaka izay tsy niteny mihitsy. Ny zavatra niteneniny teo a dia zavatra tsy de mahagaga ihany koa. Ny feoan'ny vahoaka malagasy ray manontolo no nolazainy ny filohan'ny Rajoelina teo. Ny vahoaka neny diso fanantenany, ny malagasy ny tapitrisany neny tezitra mihitsy amin'izao fotoana izao, fa tsy zao ny zavatra nandrandrain'ny vahoaka diso fanantenana ka izay hevi-bahoaka feom-bahoaka ny any apotsiny lokan'ny vahoaka izay no navoaka n'Andriamatoa président Andry Rajoelina teo ka tsy de mahagaga raha namboaka an'izay hevitra an'izay Andriamatoa président Rajoelina. Misy faneho-kevitra Andriamatoa Jean-Louis Robinson raha afaka lehibiazin'ny teknisianina ny sary avy hatrany dia rahantsika. Za koa moa raha teo vazaritena an'ity a hoe congé androany tsy miasa ozy izy ny vadiko an-dana mamonjy fety ianao fa mahazo atao fa tsy andro fety androany a tsy fesana dia tonga zany zay a amin'izao fotoana izao manarakaraka an'izany koa mazava be le resaka hoe fampihavanam-pirenena fampihavanam-pirenena angamba tsy hitako fampihavanam-pirenena ohatran'izao manomboka eto koa zany a dia misy fampihavanam-pirenena fa ny vahoaka malagasy takan'izay teninay moa hoe ny vahoaka aloha ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ohatrany somary mangirifiry tsy maintsy atao a zay mba atafavoaka an'izao e zay niako ny tehako ny réconciliation aloha zao a dia ny manaraka eo ngamba ny fifidianana dia ny manaraka eo ny sénatorial dia ny manaraka eo dia ho hita eo ihany e ka ngamba amin'izay fotoana izay a dia ho hitatsika fa raha hitanareo zany amin'izao fotoana izao tenako moa zany no candidat faharoa tamin'ny deuxième tour iny nisy roa tapitrisa mahery ny fidy a tamin'ny premier tour moa dia eo dodolo ny candidat ny premier tour rehetra raha atambatra ny vatin'ireo a efa dimanjato sy telo tapitrisa nisy an'ireo zany hoe dimanjato fotsiny diany ngamba ny an'le raiky ala ka tsy hoe mifamelezana zany fa vazivazy ihany hoa zany ny teny a kanefa n'izany zao tonga eto dodolo reo hery politika manao an'ity fety ity a ao anatiny zany a firaisakinam-pirenena zay no ngamba no azoko tenenina fa dia manaova fety samby. Andriamatoa Jean-Louis Robinson no narahantsika teo a faneho-kevitra ihany koa manoloana n'ity fankalazana ny faefataona ny Repoblika fahaefatra ity heverina fa mbola itoy ny faneho-kevitra ao ambany a ary nanga Jean-Louis Robinson atomboka ny famelana misy efa mivory ihany koa any fa ohatrany mbalanto be ny famelan'ireo fa ny anay dia efa mifamelanay zany iroso ary anavotra n'ity vahoaka malagasy ity. Mena ho an'ny firenena ve ny fahatananareo azy satria nareo manao politika daholo a mety ho an'ny firenena ve ny fahatananareo ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao satria Andriamatoa eto angamba aloha i président Iado mamala misaotra ny mpanasa satria isan'andray anjaka tamin'ny fametrahana ny Repoblika fahaefatra ny tenanay a dia misaotra andreo namana nahatsiaro a fa tsy reraka zany a nametraka n'iny Repoblika fahaefatra iny fa mbola mariana amin'ny androany zay ngamba ny tena zava-dehibe. Repoblika fahaefatra na misy manaika na misy tsy nanaiky azy dia zay aloha ny lany eo a ary zay ny rotsahana iretraretriketo atao latsaka ho filoham-pirenena ny anajan'izay satany Repoblika fahaefatra zay a dia misaotra anareo zay nikarakara nanasanay a fa mariky ny fitiavany zany a sy mariky ny lasa tsy fanadino any koa fa ny zavatra tsara tsy tokony adinoina satria raha tsy nisy lalam-panorenana zay a tsy afaka nanatanteraka fifidianana filoham-pirenena tsika satria nanatanterahana fifidianana filoham-pirenena dia hoe idiranao amin'ny Repoblika fahaefatra
ka dia isaorana mahatsiaro manao antsoavo a amin'ny namana rehetrarehetra ihany koa satria ny jalo izy nametraky Rabe Lalao teo ny fanontaniana hoe mety amin'ny vahoaka ve amin'izao fotoana izao a tsy ny anay eny zava-dehibe tsy ny anay ny be da be a fa ny vahoaka ny mahafantatra hoe mety aminy sa tsy mety aminy fa raha ny anay a dia efa hitanareo teo ny lazain'ny président Robinson sy ny président Rajoelina teo a raha tombotsoan'ny firenena ny erahana eto a dia mbola tombotsoan'ny firenena foana koa ny erahana amin'ny manaraka raha mbola ilainy zany. Zany hoe ao anatin'ny atokom-panolotra nareo satria ohatrany hoe zetsy ao anatin'ny fitondrana sy tsy miaraka amin'ny fitondrana daholo reto antoko mifeto reto. Raha tsara ngamba atao anankiray ihany le fanontaniana satria samy teny daholo nareo dia tsara kaitso. Asokajina ao anatin'ny mpanotra ve zany nareo zao satria ohatrany hoe nailiky ny fitondrana raha azo ilazana azy nareo zay tonga rehetra eto amin'izao fotoana izao. Raha ho anay malagasy za lehibe any malagasy miara-miainga tsy mahatsiara hoe nailiky ny fitondrana zany satria za tsy nanoana nametraka ny fitondrana ka tsy dia mahatsapa an'izany hoe nailika sa tsy nailika fa fandraisana anjaikitra ho an'ny firenena no ataonay. Ny fanjakana ny tokony mametra-panontaniana angambany hoe iza no manohatra. Za tsy dia manana eritreritra ny anohatra zay tombotsoam-bahoaka zany fa rehefa ohatra hoe tombotsoan'ny vahoaka dia manohana azy a fa na iza kosa aloha mandeha amin'ny tsy tombotsoan'ny vahoaka dia manohatra an'izay kosa na mpitondra izy na tsy mpitondra. Ia, zay fanehoan-kevitrireo atao hoe goavana tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo iny any sary tena nafinaritra Pierre Oldera dia nisy kandida roa teo any Amatoa Jean-Louis Robinson zay tsy nanaiky ity lalam-panorenany repoblika faefatra ity ary Andriamatoa Ajo Andriana Narvelo zay nanaiky ihany kosa ny ary nanohana sy nampandana ny repoblika faefatra. Iverenantsika ny fanehoan-kevitra satria nisy fanehoan-kevitra hafa indray ao ambadika ao. Nandao lalam-pandrenana sika lany lalam-pandrenana dia mila ajaina ny lalam-pandrenana satria iny no fototra engany ny fiarahamonina malagasy ray manontolo. Iny no antony fampizarantsika fitantanana sy fahefana. Raha lany zany ny filoha dia ny raha-bazy ampanajana ary napetraka hoe mialatsiny amin'ilay mindrina teny vahiny zahay maitso manana ny vina mpiaramonina namoaka vina ny filoha tanatin'ireny propagande reny dia misy ny fiteny hoe identique mais pas similaire mais pas identique ka raha niteny tamin'izany hoe mitovy ny zavatra voizina ady amin'ny fahantrana no atrehana voaresaka atao ny angovo voaresaka atao ny fanananasa voaresaka atao ny fampianarana voaresaka atao ny fambolena ny fitrandrahana ny tontolo iainana dia everiko fa tsy diso mihitsy ary ny amo voapirofo ny vina afaka jerevantsika izay manohy ny fandiniana ary amin'izao hoe afakalazana ny tsingeritaona na laniny lalam-pandrenana izao tsy vitany hoe fiara-mifaly ho an'izay mbola velona amin'izao fa koa ny tsingeritaona dia natao eritreretana ny fampandiniana amin'ny zahay samy mpanao politika ny fanatsarana satria ny gouvernemanta zao dia nametraka fa fotoana amoahany ny atao hoe zava-bitany ary eo anatrehan'izay zany dia mila mandroso zay ny valiteniko mila mandroso satria mahatsiaro manana didy mahatsiaro fa misy etaeta mafy ary mbola maro ny malagasy ao anatiny hoe fangirifirina tsy fanananasa sy miandrandra fiainana tsaratsara lavitra foana ary zoan'izay amin'ny mahampanao politika anay zany dia zay zavatra zay no tokony hompanjinina taona vaovao no atrehana dia verina fa mila fieritreretana ny fandraisana andraikitra amin'ny fomba rehetra atao amin'ny firenena. Zany alliance zany aloha mila dinihana fa matoa zay tonga eto dia averika any hoe misy ny fifanajana satria nasainy zahay dia misaotra ny nanasa ary ankera-po mihitsy ny isaorana
ary koa misy ny fifanajana mihoatra ny hoe mahantoko politika dia ny hoe ny tanindrazana ary amiko mila mametraka mihitsy tsika hoe ahoana ny atao inona ny vision ho an'le firenena tsy ho an'ny 2 taona 5 taona 10 taona fa tena hoe apetraka li satria mipetraka hoe fampiavanana misy zavatra ahorona indray zany ao misy koa ny hoe eo anatrehan'ny fitrandrahana eo anatrehan'ny hoe politika ny fambolena eo anatrehan'ny hoe ny mahampanankarena ny nositsika misy zavatra tokony hoe aroso ary tsy hoe rehefa miongana eo na hoe mialatsiny amin'ny fitenenina hoe miova indray ny fitondrana dia zay nataony teo aloha dia ho fafana daholo zay zavatra iny avy ny everiny fa mila fahamatorana amin'ny mpanao politika ary mila fandaminana ny fomba fijerevana an'izany amin'ny fampiarana an'izany amin'ny andavanandro ny vahoaka le président kami mbola ny raisana mbola tazominareo ve ny sosikevitra ireny matomotongety zay androany dia fety tokoa ny androndroany satria nampianarana any raha vao asaina zany raha afaka dia tsy maintsy tonga ka ny sosikevitra ozy izy ianao zay fanambarana taonay dia mbola tazominay hatramin'izao satria araka le tenin'ny fanaovanay tamin'izay dia le hoe tombontsom-bahoaka ny jerena ary nahatonga n'iny zavatra iny angamba betsaka nahalala n'iny loi de finance 2015 iny zay somary nisy olana kely tsy hiverina amin'iny ny tenanay fa reny moa ny vokany ka mbola tazominay hevitra iny satria ny anay tombotsom-pirenena tombotsom-bahoaka no jerenay ary zay mahatonga anay miaraka amin'izao fotoana zao satria efa ny fanatina zay araka ny tenen'ny président Robinson teo efa ny fampiresaka efa ny famela satria jerena ny hoaviny ty Madagasikara ty ary matetika raha jerenany eo hoe fampiavana pirenena efa miavana iny zay zao efa fampandrosoana eo amin'ny fihavanana misy ny 4e république amintsika miteny zao ny république vaovao 4e république tsy maintsy misy ny lalam-panorenana zay miaraka aminy ka io lalam-panorenana io efa misy amin'izao fotoana zao ary profin'izany ty 11 décembre ty dia natokana hankalazana n'io lalam-panorenana io ka mahagaga ngamba hoe tetezamita no nandany an'io 11 décembre io zay nandalo tany amin'ny conseil du gouvernement sy conseil des ministres gaga indray zay fa hoe tsy hankalazana indray ny 11 décembre ka isorana ny président tetezamita tamin'ny fotoan'androny nanomana an'izao fiarahana androany zao ary tsy nanadino anay zay niaraka atao ihany na dia fotoana kelikely raha monsieur le président fa tsara ny arahana ngamba no azoko ambara mikasika an'izay fa ny tombontsom-pirenena no jerentsika ary zay nijerenay fa lasa firy 10 motsika zao 10 mianada zay zao amin'izao fotoana zao efatra teo fa fa 10 zay zao fa nisy nanahirana azy kely moa ny anavavy tato cas social dia zao izy mba malalaka dia nanantona anay tsy nisalasala fa dia isorana azy zay angamba no azoko ambara dia mbola mamerindany fisorana antsika rehetra aleo atao hoe andriamato général kami vital c'est mieux ka ina ny tombontsoa mbola io ane ny zavatra rehetra misy départ raha vao mihazakazaka anao misy départ ny 100 mètres ka vola amin'ny ligne ny départ zay zao dia ho hitatsika ny manaraka zay mbola tsy taratra am'izao zay no sary sy faneho-kevitra nataon'ireo atao hoe olo manakaja manokana zay tonga tetỳ amin'ny foibe ny viva naneho hevitra sy naranahatsiarany koa mety fankalazana ny fahefataona ny repoblika fahefatra ity miverimberina tao anatin'ny nambaran'izy ireo hatranony amin'ny hoe tombontsom-pirenena ny tombontsom-pirenena sy ny fiarahana ny fampiavanana
fahampiavana pirenena afaka nampiray ny mpanao politika zay somary tsy mitovy hevitra tao tsika androany Pierre Oldera ry isan'ny hoe zava-dehibe ary voninahitra hoan'izay nanasa ny fahafahana hoe namory indray zany ireo namana mpanao politika ireo tsy mitovy hevitra misy ny hevitra tsy hitovizana atao any kelikany fa ny inona no mampiray zay no napetraka de ny amin'ny hoe tombontsoa-pirenena tombontsoa-pirenena ary zay moa no nanazavatsika ninitsika nanazavana naritraritra kely teo an'le fotokevitry ny Repoblika Fahefatra zay teny hoe tombontsoa-pirenena zay a no mahafehy azy ary azadiny fa nisy fisainana na fotokevitra no azo lazana azy nananany malagasy tamin'ny taona 2010 a dradradradraina hoe ampopo-pirenena sy fitiava-tanin-drazana miainga amin'izay ampopo malagasy tsy manaiky jadona fitiava-tanin-drazana mitady fampandrosoana zay no mahatonga n'le resaka rehetrarehetra nivoaka teo amin'izay hoe lasa tsy fanadino fa no avy kosa ao amboarina efa vonina ihany koa ny mpanao gazety ao ivelany ao Pierre Oldera reo olona ihany koa zay maniry ny aneo hevitra ary anao réaction à chaud par rapport amin'ireny manoloana amin'ireny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpanao politika isan'ny lehibe ireny a atovy Rakotondravony ao ivelany ao raha maheno anay a dia azo ampidirina ny sariny efa etya ivelany tokoa zao ny sary isorana ianao Fetra Rakotondrasoa aka ny hevitr'ireo vahoaka zay tonga ety amin'ny Ambodifona moa sika amin'izao fotoana izao manoloana indrindra izany a ilay kabary sy ny fandraisam-pitenenana zay nataony ireo Flou Andry Rajoelina teo ihany koa ireo kandida nifaninana asiana ray anjara feno tamin'ny fametrahana izany Repoblika Fahefatra izany itodika atao amin'ny ilany akavisika amin'izao fotoana izao antanitsika ray aman-dreny anankiray teo ny kabary a zay nataony ny filohan'ny teteza mita teo aloha zany hoe ny Flou Andry Rajoelina manahoana tokoa ny fandraisanao an'izany ny kabary nataony teo izany dia misaotra anareo le kabary niraisina teo zany aloha dia tena mahafinaritra anay sady ampahendrena mihitsiny ka normal be mihitsy zany a raha ohatra ka hoe misaina zany ireo vahoaka le mifidy azy ireo tokony mba manaraka tsara ny zavatra tokony le voalazany teo dia zay zany aloha zany tena latsa-panenenana mihitsy sady ohatrany voafitaka tamin'le fidy any izy ty le président amin'izao ty tena voafitaka fa raha azoko atao fa raha azonay atao zany aloha manala ny vatony iny dia mba averina mihitsy ny vatonay fa tena matsapa voafitaka zay tsy hitanay mihitsy zany zay zavatra hoe zavatra nitranga hoe mba hoe io hoe mba zavatra rehetra fa tena voafitaka zay tena matsiaro tena voafitaka tanteraka mihitsy fa raha azonay atao avereno ny vatonay andreo matofo izay ny fanehoan-kevitra ho an'ny olona iray misy ihany koa ny mangataka ny aneho hevitra somary anatona angamitsika satria manana ny heviny daholo ireo olona izay tonga manotrona ity fankalazana ny taona fahefatry ny Repoblika Fahefatra ity na eny tsara ny kabarin'ny Flou ve anao teo eny tompoko na eny tsara ny kabarin'ny Flou zay ary zay mihitsy ny andrasanay hatramin'izay fa efa ela ny tolomana zay niaraka taminy teo amin'ny 13 mai kanefa le olona tsy nitolony ty monsieur Rajonarina Piana dia tena nampiesona anay vahoaka mihitsy satria zay ny vahoaka no nanoana anazy zay ary niady mivady na mivady aman-janakay amin'ny firialina matony orana zay no ny aminy efa tsy nirarahiny mombamomba mba misaotra amin'ny président zay amin'ny teniny rehetrarehetra reny ka mba miangavy azy zay ijoro satria tsy misy mihitsy ny fijerena ny sosial na ny vahoaka amin'izao fotoana izao betsaka ny sahirana misy mipesta misy koa ny aretina rehetrarehetra ny vahoaka madinika tsy jerena ka mba miangavy zany zay amin'ireo sasan'izay mpanao politika rehetrarehetra mba hijery miaraka amin'ny président Rajoelina misaotra betsaka amin'ny président Rajoelina zay tompo mariana moa fa malalaka ny fanehoan-kevitra ary tsy noterena mihitsy ny olona zay tonga ety Ambodivona fa samy maneho ny heviny amin'ny fandraisany
ny zava-misy ao anatin'ity repoblika faefatra ity. Itodika kelyntsika amina mpanao politika iray dia tsy izy zany fa solombavam-bahoaka iray député ndalana moa ny fahafantaran'ny maro azy ngamba anontany kelyntsika manahoana ny fandraisanao tompoko ny kabariny Flou Andry Rajoelina teo. Raha ny kabary izay nataon'ny président Andry Rajoelina teo moa zany dia kabary amin'ny maha olon-dehibe azy ary mitaky fanantenana amin'reto vahoaka malagasy be dia be reto. Ya, izay ny faneho-kevitra nataon'ny député ndalana fa ngamba ho ampiakarintsika any ambony indray aloha zany ny antenne Fetra Rakotondrasoa. Isarantsika tovy Rakotondravony izay ao ivelany eo ihany koa naneho an'ireny réaction à chaud manoloana ny faneho-kevitra maro samihafa nataon'ireo mpanao politika izay tonga etỳ Ambodivony. Misy olona ray tsy misy ohatrany hoe misy sarin'olona anankiray tsy teo Perolder ny Flou Rajonarmampianina ary dia mentefany aminy daholo ny resaka nefany nataon'ny olona tetỳ Ambodivony androany. Raha ny marina tokoa dia Andriamatoa Rajonarmampianina ny tokony voalohany indrindra hita androany satria izy ny filohan'ny repoblika voafidy voalohany tato anatin'ny repoblika faefatra izy ny tsy hita. Tsy magaga raha tsy hita izy satria izy no nivily lalana niala tamin'ny lalana na faritany vahoaka sy ny fanarahana hatrany amboalohany mbola miverina n'le fisainana tia fahefana tia angorona fahefana baiko ny gouvernemanta zay premier ministre tiany atao na tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana azy anteny mera-pirenena mandoalika eo apela eo anoloany zany no anteny mera tiano atao hatrany amin'ny fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana dia fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana mpanatanteraka ny baikony zany ny tiany atao zany le nielany ny rehetra nananganana ny repoblika faefatra zany no averina Andriamatoa Rajonarmampianina ankehitriny tsotra ny antony niala tamin'iny lalan'iny Andriamatoa Rajonarmampianina namana fetra. Arahantsika izay faneho-kevitra Andriamatoa Rajonarmampianina izay mikasika an'izay hoe felany amin'iny lalan'iny. Tsy tentsontsika hoe iny lalan'iny fa ny lalana efa manomboka androany ary mbola toizantsika fanambarana an'izany misaotra tompokolahy makasitraka tompokavy. Tsy tentsonsika hoe iny lalan'iny. Iny lalan'iny no nanaovan'ny vahoaka sakrifisy. Nisotro ny eleko maty, nisy naratra, nisy nitondra takaitra, ananganana lalana vaovao izoran'ny Madagasikara ao any amin'ny fampandrosoana araka ny voatenin'ny Ramatoa Sara Georgie teo hoe firenena manan-kareny Madagasikara fa ny malagasy tsisy migoka an'izany hareny zany fa ny malagasy namaritra lalana hoe mba hahafahan'ny vahoaka migoka ny harena menjanary an'ity fireneny ity dia misy lalana tokony ho arahana, misy fomba fitondran-tena tokony ataon'ny mpitondra fa tsy tian'Andriamatoa Rajonarmampianina ho tanterahany zany fitondran-tena takin'ny vahoaka zany fa mbola le jadona satria mazava le tenin'le olona teo tsy zao zavatra hita zao no ny fanaraha mamerina teniny teneniko tamin'ny taona 20 ty teneniko ty fetra tamin'izay fotoana zay ihany teny tamin'ny haino amanjery rehetra hoe situation explosive zao ary zay indray no miverina ankehitriny eto Madagasikara. Situation explosive zao iainan'ny Madagasikara zao feno ny fepetra aprefitra n'ity fireneny ity. Inona le hoe situation explosive eo amin'ny lafiny ara-politika mikorontana ny politika amin'izao fotoana zao tsisy mandeha amin'ny laoniny ny fizaraham-bola sy fanambatambazana volan'ny solombavam-bahoaka amin'ny fomba tsy mahalala menatra intsony zany ny fanaovana politika eto amintsika amin'izao fotoana zao tsisy fanajana lalam-panorenana tsony zany ny fanaovana politika. Eo amin'ny toe-karena efa voateny teo sahirana ny mpanao toe-karena sy mpandraharaha rehetrarehetra. Eo amin'ny sosialy moa dia tsy tenenina tsony isy fotoana avelantsika hiteny ny olon-tsotra amin'ny mandritra ny tontolo andro fa raha fitinina dia zao mahantra ary tsy mbola nahantra toy izao ngamba ny vahoaka malagasy hatramin'izay nahazoana fahaleovantena tsy mbola fadiranovana noho izao ny vahoaka malagasy no ninona satria ny président ny repoblika Rajonarmampianina niala tamin'iny lalan'iny everiny ny fahazo elany iny lalan'iny fa ny mpitondra ny fandimby ne ny seho azy mafy niala tamin'ny lalana ny fisoritany vahoaka teny teo aty hoe taizany nefa ran'ireny mpitondra sy président ny repoblika na Flou zay niala tamin'ny lalana ny faritany vahoaka reny ka nahoana no eritreretan'Andriamatoa Rajonarmampianina
fa ho afaka hiala amin'iny lalana iny izy tsy mampaninona ho averintsika mba hoenona le hira zay to tsy tian'Andriamatoa ery rajonary mampianina hoiraina na hoenona intsony tsy teny amin'ny 13 mai marina izy zavatra hafa ny azo bron cabinet no mba misy eny fa tsy teny tsy nitolona teny izy ka tsy mahagaga fa izao tsy ny vahoaka ny fidy azy ny diso tsy izay nametraka fitokisana taminy ny diso fa izy nivadika tamin'ny fitokisan'ny rehetra ary raha nitatra kely misy nametraka fanontaniana tamiko fetra hoe ka sao de mba diso kosinareo sao de diso safidinareo tamin'Andriamatoa ery rajonary mampianina de averiko ny fanazavako isika ve ny kristianina ve de ndeha hiteny hoe ianao Kristy de tena diso safidy apôstôly 12 monja ve ny fidinao de tsy mba hainao ny fidy hoe mba olona mety fa de mbola asianao jodasy ihany ampidirinao anatin'ny apôstôly menao andraikitra mpitantana ny volan'ny mpitambolan'ny apôstôly mihitsy mpitantana ny vola fa zao tsika tsy afaka hiteny hoe Kristy ny diso fa izy mpamadika izy jodasy nametrahany rehetra fitokisana ny diso te hivadika te hamadika zay koa amin'izao fotoana zao tsy ny vahoaka tsy izay nametraka fitokisana tsy izay ny safidy an'Andriamatoa ery rajonary mampianina tsy izay nametraka nandatsabato azy ny diso ny olona nanantena fiovana anatanteraka ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra fa izy namadika ny tolona namadika zay ny safidianany vahoaka taminy anazy izy ny diso nivadika tamin'iny lalana iny ka mba averintsika ny hira iny ho alefantsika ny hira iny ary ny tenako manokana dia hanolotra n'iny hira iny lalana iny ho an'ny mpitolona rehetra mazava loatra ho an'ny olona tonga eto amin'ity toeran'ity androany mankalaza n'ity tsingery taon'ity fa atolotro manokana ho an'Andriamatoa ery rajonary mampianina la hira iny lalana iny fa tsy azo ny lana iny lalana iny avy Lalani
eny ary miverina atao amin'ny studiony vivasika araky ny mahafandarana manokana azy andraisana karazan'olona maro samihafa sisokajin'olona isan-karazany mpanao gazety daholo no manoloana ny studio hiresaka eto androany ary mpanao gazety izay nahatsiaro tsara niny hira teo iny iny lalana iny lalatiana rakotondrazafy no ampahafantarina antsika voalohany amin'ny mahandrembavilanitra tokana azy ato anatin'ity efitra ity ny mpanao gazety Roly Mercia ihany koa Soavandre Martafika izay tompotrano radio faly sy miarabanareo ary misaotra nanaiky ny fanasana nataon'ny vivata amin'ity androany ity. Mankasitraka fetra zay namana mpanao gazety miarany asa tany aloha ihany koa tato anatin'ny onjam-peon'ny vivady faly mifankahita indray ohatrany hoe misy souvenir ihany zany souvenir lehibe ka fahatsiarovana lehibe foazan'le fifankahitany namana tahakan'izao satria angamba tsy ambona fa mba angadina nanana sy finahitana zany repoblika fahefatra zany zay mpanao gazety eto reto tamin'ny tolona izay natao nanomboka tamin'ny taona 2024 zany hoe raisina voninahitra sy fifaliana ny nanasanareo anay dia natongavany eto raisina fifaliana manokana ihany koa no mifankahita indray amin'reto namana mpanao gazety reto izay tena tato tamin'ity toerana vao niditra teo ateo dia ny tena mampatsiaro zavatra be satria tato nandritra ny vanim-potoana lava mifankahitana isan'andro san'andro niketriketrehana hoe inona indray ny zavatra ho tenena rehefa maraina nanaovana ny nahaterahana zany fandarana nanao ny fitenenana izany 14 Desambra 2024 izany hoe raha tonga eto amin'izao fotoana izao dia tohina ny fo zany hoe mbola tsy vita le tolona natao zany hoe tolona ho ana mialatsiny ataoko amin'ny teny hoe valeur na foto-kevitra ny joroana zany sotoaviny ary zay valeur zay no nitambarana ngamba ny tsy zoina aminareo ny lalana ny lalovana ny adina tao sy ny sisa fa eny an-dalana makatsy any maheno ny Anandriamatoandry Rajoelina amin'ny teny hoe resaka fampiavana pirenena dia veriko hoe anatin'izany lojika zany no atongavany eto amin'izao fotoana izao ary ihany koa hoe lay valeur zany le sotoavina ny ajivana tamin'izany fotoana zany mbola tsy tratra le tanjony satria mbola iaratsika rehetra mahita fa ny lalam-panorenana vao hitsakitsaka nefa zany ny anisan'ny ny matimatesantsika misy loza mandindona goavana be amin'izao fotoana izao hoe raha sanatria kalany io volavolan-dalàna mikasika ny haute cour de justice io dia tena rava zany le tolona zay natao ary zay vao tena hoe matimaty foana le havana tamin'ny fafito ny volana febroary zay vao tena hoe tsy nisy antony zany nitsanganana tamin'izany fotoana zany zay sacrifice goavana be ary afaka manamafy an'izany reo namakireo sy ny rehetrarehetra zany aran-tolona tamin'izany fotoana zany tena hoe tsy maintsy mitsangana zany ary zay ny antony mbola tongavany eto hoe mbola misy adidy mampanino lakolosy milaza hoe ohatrany tsy any amin'le mifanarahany zao zavatra mandeha zao Roly Mercia nisy fanehoan-kevitry ny olona nafinaritra be ateo le hoe avere no mivatonay Roly Mercia raha tonga eto ahoana ny hevitra satria anao dia nampandanisy nanao propagandy marina mihitsy zany efa naneo hevitry indre mandeha tao amin'ny radio tantanany namana Lalatina fa tsy raisiko ny adidy ary tsy mamenatra mihitsiny zay no anisan'ny sotoavana lehibe amin'ny olombelona ny fahaizana miaiky raha ohatra ka nisy lalana diso zany na hevitra tsy dia nety loatra ny tohanany tena kanefa ny hita rehefa aveo fa hoe tsy naomby le izy dia mila mahay miaiky zay mifaraisana ndraiky sa mahay miaiky masony rehetrarehetra satria masony rehetrarehetra koa no nanaovana an'le hevitra sy le lalana nandehanana zany fa miteny ianao teo hoe misy fanehoan-kevitra teo hoe alainay le vatonay ny tena karaka ny teneninao teo vao nitsangana nio candidat lalana fahatelo filohan'ny république ankehitriny io vao mbola ministra ny tenako tamin'izany vao hitsangana mihitsy vao tafapetraka ny dossier makandidat azy ka ny ekeny ny CES dia za angamba no ministra tokana amperinasa tamin'izany fotoana zany nasanitsangana teo akaikiny teo ary na tsy miteny ary dia efa mampilaza amin'ny rehetrarehetra hoe tia zany no toanako ary tia no arahako tia no apiako ataoko zay ampalany azy amin'izay sehatra mba ananako ataontsika hoe fahaiza manao zany hatrany amin'ny voalohany zay ny andro voalohany zay fahatelopolo ny volana aogositra io tadidiko tsara tany Fianaratsoa tany hatramin'ny ny andro iny zany ka hatramin'ny
fotoana nanaova ny fianianana dia ny rahantsika rehetra fa tena niady foamanaina mihitsy ary niady tamin'ny namana sasany ary tamin'izany zavatra zany satria hoe nisy hevitra nijoroany tena zany hoe ity no heverina fa afaka noho nytolona ary atenaina zany hitondra ny firenena any amin'ny tsaratsara kokoa kanefa ny dia averiko eto ny teniko tamin'ny 3 volana lasa efa bolina lasa amin'izay sotoavina malagasy zay ary amin'ny famendrehany maha-olombelona zany fa dia mibaboka amin'ny rehetra fa kenda vomanga nasesiky ny tanako ahako ary ny kekely ny ambokely tiako zany hoe le olona ny toanako ihany no toanako anabe vosa anamasina sy ampandroso bebe koa ny tolona zay atao mba ho tsapa sy iainany be sy maro 20 tapitrisa malagasy iny hany no namono nanapatenda an'izany tolona zany mazava ho azy niaraka amin'ny fanapahatenda sy famonona le vahoaka rehetra zany efa ny anisany nanosika azy sy nanoana azy sy nanao zay mpandany azy nisy fatotsona zany miaiky fa nisy fatotsona ary nkekery ny ambokely tiako kenda vomangana sesiky ny tanako sako mandray zay ndraikitra zay ka raha ohatra ka miteny olona misy maneho hevitra androany hoe mety mpifidy hoe tsoanay le vatonay dia mitovy amin'izany hevitrako zany raha ohatra ka nahazo atao zany no ny fanenenana amin'ny olombelona olombelona tsy mpaminany tsy ny tena tsy mpaminany vafa reo mpivavaka sasany hafa zay milaza hoe mpaminany fa ny tena tsy mpaminany tsy nanapohan zao zavatra rehetrarehetra zao fa mila kosa mijoro mandray andraikitra ary mahasamy teny hoe diso raha minanoana an'iny ka raha ohatra ka hoe azo atao zany misy endrika sy ataotsika hoe manany lanjany lehibe hoe fanatsoahana ny vato narotsaka ny tena zany dia mba miray dia amin'ny olona ohatr' zany ny tena hoe hotsoahana le vato narotsaka ho an'le olona satria nandiso fanantenana tanteraka tsy zany misy fahadisoana natao fa izy no nanao fahadisoana rehetra afa ny zavara ny tenen'ny tany am-boalohany dia afa ny nataony tateo arina nandiso fanantenana ny rehetra ka raha marika moa zany hoe fa natsoahana vato zany fa tsy misy vato tsony ho alaina any amin'ny CES fa dia fa mazava ho azy zany tsoahana zany amin'ny manaraka ny tsoarotsaka tsony zay koa mbola tsy mazava ho azy saova-de maritavitra heritaona latsaka kely ny tondrany ny filoha régional mampianina ny fanehoan-kevitra soafa ny fahitako azy aloha zany dia mbola lay fomba fitondrana tao anatin'ny 7 taona no mitoy zany hoe le fomba fitondrana tsy mahatsapa ny tombontsom-bahoaka le fomba fitondrana manome vahana ny ery avy any velany fomba fitondrana tsy manome lanja zany hoe fiandrianam-pirenena zany ary tsy mahagaga raha izao no endrika isehoany amin'izao hoe heritaona latsaka izao dia fa miseho lany sady ireo tranga izay efa nitolomany vahoaka malagasy hatramin'ny taona 170 ka hatraty amin'ny taona 2012 ny tsy azo adonina ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia hoe io vahoaka malagasy io na inona fahaizanao manazava sy mametraka ino fepetra rehetra io dia rehefa tonga ny fotoana zay iveriny fa hoe mahafeno ny kapokany dia tsisy afaka atohatra an'izany ary voaporofony tantara teto na iza ny seho azo mafy na iza ny seho azo nahay na iza ny seho azo nanana sokajin'olona tetsyteroa dia ny efa nijoro ny vahoaka dia tonga amin'ilay fitenenina hoe tsy maintsy mipoaka ny sarim-bolany zay ngamba no ahafahako mamitana zay endry zavatra rehetra zay rovina ny poaka ny sarim-bolany lalatiana io zay foana le tenena mitondra fanjakana hoe fialana nenina fitiavana mba enoy le olona mba eno fa ny vahoaka zany ange nitranga ange zany tamin'ny androny marikaravalomanana fetre tenenina ihany fa zay natonga le tenenina foana fa anarina foana fa no tenenina tamina zavatra kelikely mba omeo fahalalahana ny olona omeo fahafahana maneho hevitra ny olona nakatona ny radio nakatona ny fahita lavitra mbola ny alanenina ihany ny olona mijaly ny vahoaka nefa ny filohan'ny repoblika mividy forsoanina tamin'izany fotoana zany memenina ny olona mandeha ary tany amidy amin'ny vahiny zany daholo ange anisy nampimemena tamin'izany dia nefa zany rehetrarehetra zany efa iainantsika amin'izao fotoana izao
hoe tsy mena fahalalahana ny olona zava-doza nge mitranga ny Morondava any fetra amin'izao fotoana izao ary tsarovatsika manokana sy iray sapony vahoaka ny Morondava satria misy namoniainy mihitsy nefa dia fihetsiketsehana mangataka tombotsoa ara-tsosialy zany hoe avantage sociaux zay tsy hita mihitsy tokony hoe anaovana répression hoe andatsahan-drahany zany zay le teneny koa hoe le zavatra rehetra nitenenana ny mpitondra hatramin'izay io mbola atao mpitondra ankehitriny io nefa zay efa fantatra fa tsy zakan'le vahoaka dia nititsika tenenao anatin'le izy hoe raha ohatra tsy manitsy ny diany le mpitondra fanjakana zavatra indraindray ane zavatra kely tsisy dikany dia efa mapoaka le sarim-bilany araka ny teninao teo zavatra tsy apozina akory nefa rehefa miteny mpitondra fanjakana mbola ampitiavany mbola mba ampahendreny ahitsio die heno le olona jereo zao zavatra zao jereo ty tapitsofina foana ny azonao io vahoaka io ohatran'izay le fanazavako matetika foana ohatra mifotaka ataonao anaty tanany pitserinao ohatran'izao pitserinao leo io vahoaka zany hoe posenao abo atosika ohatra amin'ny farany idona mirindriny ny farany mivoaka amin'ny elakelaka ny tananao ihany le fotaka zany hoe mitrotra ihany le vahoaka ny farany ka zany everiko fa hoe lesona tokony raisy ny mpitondra amin'izao fotoana izao ary zay ny any tena mampalelona manokana fetra hoe ilay mpitondra amin'izao fotoana izao nge tokony hoe nivoaka avy amin'ny tolole raha tsy nisy tolona natao ange tsy tonga eo amin'ny toerany io mpitondra io e nefa maninona tsy mitazona n'izany le hoe valeur ny tolomany le principe na le foto-kevitra ny arahana ny joro tamin'izany fotoana izany raha tsy zay nge dia nifidy ny candidat en face ny olona izay hitako ary ampifaliana hitana hoe tonga eto izy amin'izao fotoana izao zany hoe manao an'izay fampiavanam-pirenena izay na dia tsy mitovy aza ny hevitra fa ny tena tenenao anatin'le izy dia hoe na ny olona tahaka ny candidat mifaninana tamin'ny filohan'ny repoblika antsika amin'izao fotoana izao mahatsapa ny valeuranyizay misy zavatra ny takiana fanovana mahatsapa n'izay hoe ampiraisina ny hevitra ao anatin'le hoe fankalazana ny 4e république zay nisy zavatra tena goavana be ao anatiny raha hoe le 4e république le tsy maty manota zay hoe okizay ary indrindrindrindra ty fanjakana tsy refesy mandidy manao dijadona sy manitsakitsaka ny demokrasia ty zay rehetrarehetra zay ny edivantsika nefa zay no ohatrany hoe miverina amin'izao fotoana izao zay ny fanehoan-kevitry lalatina fa misy mifampitoy amin'izay fanehoan-kevitry lalatina zay ihany misy fanadihadiana minitra vitsivitsy ho arahantsika ny hoe heritaona teorina ny nalany ny filoha rajonaly mampianina taky ny ahoana ny zavatra nisy teo amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena ny ainan'ny malagasy dia rehefa avy eo tsika iverenantsika resahana indray raha vonina ny fanadihadiana dia arahantsika vetrany Antananarivo tato anatin'ny heritaona latsaka kely tonga teto indray ny délestage tany amin'ny faritra kosa Mahajanga Tomasina Toliara naiza tahaka izao ny fimenomenoman'ny vahoaka malagasy raha zany raha ataoko fandinihana amin'izao efa sisy hoe fagnajagna zanaky ame vahoaka madiniky e zava-misy zany e facture miakatry e jiro metapaky avao télé ty zao dia may niaraka aminazy ity bafla roa reto may io ireto anaky telo reto ity zao vao nividigny vao tsela fa ity zao may koa zany izy roa reto dia izao ve dia zavatra mety ka zay zany tena magnano fanerana nareo mpitondra fanjakana fa izy ty zany efa mampizaka gne moa efa tady soa zaka sony karama very fahantrana mitombo tsarotsika tsara nefa ity sary sy resaka nataon'ny candidat rajonary mampianina laharana fahatelo izy tao amin'ny bilita tokana ady hevitra farany nataony tetsy amin'ny hôtel Carlton tsy nisalasala ny candidat ho filoha nilaza ny fanamby momba ny délestage fa raha izany filoham-pirenena volana vitsivitsy efa zatra n'le telo amo dia le telo voalaza koatran'izao tsy telo taona kosa aloha e fandeha ataoko eo mitelo volana eo a telo volana na mihoatra kely dia ho voavahako resaka délestage nanjary sangisangy zary tena ny anaram-bositra napetraky ny olona momba ny filoha malagasy rajonary mampiesony miesony saiky vaky losola sy rovotra pataloha teto amin'ny manoloana ny ministeran'ny fanabeazana ny mpampianatra fram nampanantenaina toerana ho mpiasa-panjakana ihany koa ny mpampianatra fram ny fanabeazana izay nambatra ny filoha ihany koa fa laharam-pahamehany oraisy ny fanjakana antanana ihany keo ny fikarakarana ny hoavin'ny mpampianatra fram nanamafy io fanomezany tokony filoha io ny ministry ny fanabeazana nampanantenaina ny mpampianatra fram fa ho raisina ho mpiasa-panjakana
niandrika nefa tsy nisy. Raikitra ny fitakina nanoloana ny biraon'ny ministeran'ny fanabeazam-pireneny. Nanoloan'izay anefa herisetra tsy mbola nisy fitondram-panjakana ny joro teto Madagasikara. Nahasahana niratsira nanao herisetra tamina mpampianatra tahaka izao. Tamin'ny fomba tsy fahita raha tsy any amin'ny tanjadona no nisamborana ny filohan'ny ANEFA. Enotsika ane ny teny navoaka ny tsiren'nim-pianakaviana mpampianatra ity nanoloana ny mpitandron'ny filaminana. Mbola ny fampianarana ihany, ity indray koa misy resaka nataon'ny filoha. Mamaimpoana ny fianarana sy ny fanabeazana fototra eo amin'ny sekolim-panjakana. Eo amin'ny sekolim-panjakana na izy na aiza eran'i Madagasikara. Niarahantsika na eno ho maimaim-poana ny fampianarana eny amin'ny EPP. Tonga ny fotoana fisoratana anarana, nandovola ihany ny ray aman-dreny. 2 alina isan'ankizy ho an'izay mora indrindra, tafakatra hatramin'ny 3 alina ho an'ny sasany. Mbola niesona ihany koa ny ray aman-drenin'ny mpianatra, tezitra, nalahelo ary diso fanantenana. Tsy mianatra. Pamanina tsy mianatra? Mbola tsisy vola mamanay. Dia rofinao mianatra? Mahadrasy ananana vola. Le olona zany mpikarama manasa lamba, mpivarotra anana kely, mpivarotra etaketana kely, raha ny tena marina zany tokoa tokony ho tanterahan'ny filoha zany le teny mena hoe tsy mando vola ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny ekolim-panjakana fa tokony raha marina zany tokony tsy andoza zay ray aman-dreny satria fitediavana tsy misy. Titely eo zay hoe tokony isoleo ka tokony ministre ny fampianarana sy ny filoha tompoka ny anday an-tanana sy tokony andaika san'izao. Zay tompo tsy anaiky satria ny filoha tokony anatanteraka ny teny mena. Tsy manana androava an'izay fa zay aty ambany tanàna zaka sahirana zay mitady vola isan'andro ny anazo androany ary tsy ampy la azo karama. Ireo fitakiana rehetra ireo tsy nisy valina afa-po. Tontolon'ny fanabeazana mandalo fotoan-tsarotra sy korontana hatramin'ny antombon'ny taom-pianarana. Very anjeviny ireny fitakiana ireny. Teny Ankatso nanjaro fifanandrinana ihany koa ny nitranga teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpianatra. Mpianatra nangataka ny fandoavana ny saram-pianarana. Bomba mandatsa-dranomaso izay no setry ny fitakiana izy ireo. Ny mpianatry ny université izay mitaky ihany koa ny fijerenany sosialin'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana. Ny lafin'ny fahasalamana ihany koa dia tena nahenondresaka tamin'ity fitondrana rajona mampianina ity. Ny peste, iray volana lasa izay tetsy Ankasina, olona iray no matiny. Nienahena ny fandraisana andraikitry ny fitondrana, 2 andro ny andrasam-paty, vao fantatra fa peste tokoa ny nahafaty ny havan'ny arambonina. Tahaka izao ny alahelo. Lao aretina nke zany fanjakana ry zany satria efa 3 andro be zao olona tsany avy any Antsadita mbo manarina alarobia efa eran'rehetra rehetra afa tonga nitsapa forina teto daholo dia ho faty daholo zany zao re olondreo satria lalo aretina tany any hôpitaly hoe alova ve lalovo teretiny ity a dia rehefa avy eo a ho feno valanaretina tanàna dia hoe valanaretina sy valanaretina ao ananina. Peste ela indray vao tonga teto Antananarivo. Nandritra ireo fitondrana ny fandimpy tany amin'ny manodidina na tany amin'ny faritra no nahenonan'ny peste. Ny antony, ny fako eto Antananarivo. Fako izay tena mampikaikaiky any Antananarivo. Teto amin'ny petite vitesse, nanapadalana ny fako. Ny mpiandro bus, miandro fiara miaraka amin'ny fako. Tety Anosy, mila ifangaro amin'ny legioma ny fako tsy laitra iainana ny fofony. Zay arety dia efa mametraka ny anaran'ity tanàna ty hoe tanànan'ny Pera Pedro ty. Satria any misy an'le fako. Zay zao ny eritreritra ilo. Zay aloha malahelo satria tokony isy camion 4 hitra farafaratsiny.
sempotra ny Tananarivo renivohitra. Fandraisana andraikitra aingana tsy misy tahaka azy no nampanantenain'ny filoha. Fa inona no nataon'ny filoha nandritra ny herintaona nahafiloha azy? Ny hita sy ny vaingana indrindra. Intsivy ny filoha no nivoaka ivelan'ny Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy. Nisy dia iray tany Thaïlande izay tsy ofisialy tsy ao anatin'ny olisitra io. Tonga hatrany Australia ny filoha. Ireo rehetra ireo dia ny kitapo-mbola-panjakana izay tena sahirana no nibaiko azy. Ity dia nataon'ny filoha Rajaonarimampianina tany New York voalohany ity no tena nahatalanjony. Olona 7 no niaraka taminy. Ny namana isan-karazany, ireo rehetra namana mpanohana ao amin'ny fitondrany. Tsy io ihany, ity dia natao tany Roma ity, voalaza fa dia ofisialy. Ny sary no nilaza fa tahaka ny fitsangatsanganan'ny fianakaviana Rajaonarimampianina no nitranga. Ireo rehetra ireo dia efa nametrahana fanontaniana ny momba azy. Tahaka izao ny valiteniny. Ahoana mbandoaviko ny frean'ny vadiko na ny zanako amin'ny trapanjakana? Tsy izany mihitsy mitanjotsika fa ny ametraka fitantarana mangarahara, madio ary ao anatin'ny tandalana ka dia lazako izany fa dia miza raha ohatra ka tsorona no mandoa an'ireny volanany amin'ny fandehanan'ny vady aman-janako ireny. Valiteny tsy nisy pirofo, tsy nisy fanamafisana avy amin'ny ekipa ao Ambotsirohitra. Tao anatin'izay herintaona izay ihany koa manomboka mametraka ny antokony ny filoha. Fivoriana entina andrasen-dahatra ny any amin'ny faritra ho fanamafisana ny toerana. Ho fitsinjovana ihany koa ny fifidianana manaraka. Anjaranareo no miaro an'izany. Anjaranareo mampafantatra an'izany amin'ny vahoaka. Anjaranareo manolotra soso-kevitra. Mikasika niny fanadihadina narahantsika teo iny famotinana tsy izy rehetra satria zao ny raha tetsakadimbahoaka Lalatina Rolia Soava tsy mbola niresahana ny resaka fananantany fa mbola azontsika resahana eto mandritra nyty tontolo andro ity raha ny zava-mitranga ao ivelana eo ihany koa dia tiany hevitra raha matoa Lalatina Ravilolomanana izay ao anatin'ny fanoherana mbola tsy vonina moa zany izy fa neokevitra Rolia Mercia ianao nanohana n'io kandida io tamin'ny fifidianana reny ny zava-misy. Ia tsy mila resahana betsaka tsony ngamba fa miteny sy mivandravandra reny zava-misy nalahatronareo teo reny ary averiko fa ny olona hafa koa miainga avy amin'ireny ihany dia mbola niaina zava-misy hafa loza no ireny ary angambany hatramin'izay ka hatramin'izao ary raha zao fandehan'izao mbola vao maika koa ho ratsy ho loza bebe koa no reny hitantsika reny no hita raha zao fomba fitondrana zao ka zay mihitsy no mariana manokana eto hoe raha hitantsika zao androany zao dia zao zava-rehetra atao zao dia fanamariana amin'ny fomba milamina sy ataontsika hoe ankafaliana ho an'izay olona rehetra mandala ny sotoavina ny zavatra safidina zany fanamariana ny fahefataona ny repoblika fahefatra dia miaraka ohatra zao zany manamarika alizy amin'ny fomba milamina nefa ny ankafaliana tsara ary avec fierté ozy ny teny frantsay misy ny ambopo tsara miaraka aminy rahantsika mahita fa ny fanjakana dia atao anatin'ny 3 andro efa trandro fotsiny dia naraka degré izy tonga dia mifoanany ohatrany hoe tsy misy zany fankalazana ny tsy hoe ohatra ny fa tena nataony mihitsy zay tsy siny ny fankalazana an'izany repoblika fahefatra zany fahefataona ny androany kanefany izy mitondra eo dia mitondra an'le repoblika fahefatra zay natsanga an'le constitution tamin'ny 11 décembre 2010 zany hoe zany akoatran'izay mety ho resaka rehetrarehetra atao dia ity fanjakana ty zany ty filoham-pirenena ankehitriny ty dia androany mihitsy no nampisehoany amintsika rehetrarehetra hoe ny faharanany mihitsy mifofinainy le repoblika fahefatra androany nampisehovany an'izany rehetrarehetra zany zany hoe izy ihany mitondra an'le izy
de nefa na farana an'le izy filo voalohany republika faefatra midika mazava ho azy fa izy ihany keo no mokandroany no mamarana ny fitondrany satria republika hoetiny no ny faranany de no zany izy mitondra an'le izy koa zany miaraka mifarana am'izay ka zao ndraindray misy olona hoe kivikivina ohatran'izany de hoe de tena mipitehan'le fokoaketeny mihitsy le tolona azafady manomboka am'ty androandroany ty tsisy anaiky an'izany ka tsisy ilefitra am'izany ary tsisy hipetraka fotsiny am'izany fa ndao ary tsy maintsy hatramin'ny farana miady am'fampijoroana sy ny fitazomana ny sotoavina sy zany republika faefatra zany izy no namarana azy fa tsika kosa tsy anaiky an'izany ho be dehibe ny zavatra ho atao hitsangana raha ny tenako manokana de hitsangana hitarika anintana am'izany fiarovana ny tolona sy ny republika faefatra zany ka ny nandeha teo le kisarisary teo tamin'ny anina teo misy emorektarie emorektatie hitatsika zao tsika eo io manao fanamariana fankalazana fomba mendrika milamina mpifaliana tsara de nefa ny eo tokotany eo misy emoreky miaraka ohatran'ireny robocop reny mihitsy ohatran'ireny any Afghanistan sy Irak reny mihodikodinao tokony tsy ategna izy mandeha tokony any zay any Esira any amin'ny toerana rehetrarehetra any any Morondava zao zavadoza mihitsy zavatra miseho vonona kitsirano zao fotsiny ny olona maty ary ny mampimera inge de zao aty izy misotosody any amin'ny toerana tokony anaovany ndraiky ny tsy ataony tany Mahajanga zao raha de zara tena mampimeara lalatsika marika anankiray zany hoe efa tena mivilana tanteraka mihitsy nisy raha tokantranon'olona vadin'olona anankiray na raina olona anankiray hafa de raikitra le gidragidra de mitsoka le rafila zany sy le vadin'le rangahy zany sy ny rafilahany miara-mitsoka tany de emoreky rangahy ty no manentsika an'le mpangalabady le rafila zany emoreky fa angahy de efa tsisy zavatra atao tsony fa de alabadin'olona any de emoreky manao ny sary arahantsika tokotany Roli Mercia manapaka anao sarina emoreky sa inony zany sarindreo le mpanao politika ivoaka zany tekany de tovy-rakotondravony koa ivelany ao anao ny fanehoan-kevitra raha ohatra ka efa vonona ny sariny tovy-rakotondravony de avy hatrany de ahiditra tsika tovo ny sary zay narahantsika teo fetana kotondrasoa de ny fodiny ireo mpanao politika sy manam-boninahitra niala avy amin'ity fankalazana tato amin'ny trano fankalazana moa zany ny ataona faefatra ny republika faefatra ity fa anisan'ny nahagaga ihany koa ny nahatongava ny lalatiana Ravolonimanana zay fantatritsika hoe izy no namorona izay fikambanam-be ny mpanohatra izay sady tsy aivona ny tantara mantsy fa anisan'ny tsy nakato ny fambola-volana na ihany koa ny fividianana ny lalam-panorenan'ny republika faefatra lalatiana Ravolonimanana angamba ho antanitsika mihitsy izy hoe inona tompoko ny antony nahatonga anao taty amin'ity fankalazana ny taona faefatra ny fankalazana ny republika faefatra ity voalohany indrindra aloha dia miarabantsika rehetra tonga soa tsara ny tahin'Andriamanitra eto amin'ity toeranyity ahafahantsika mijoro vavolombelona fa ity Madagasikara ity dia firenena irahantsika manana nasainy izahay androany mpanohitra ny fitondrana Hery Rajaonarymampianina ankehitriny mijoro tsy ampiambambana amin'izany nasainy Filoha Rajoelina mpiara-dia rehetra ny malagasy nanao ny tolona tamin'ny 20 sy 20 sy ny tao aloha rehetra ho an'ity Madagasikara antsika ity dia tonga manome voninahitra an'izany ary miara faly amintsika rehetra ary maneho eto Ampabemaso fa mitohy ny tolona tsy ho avelantsika ho eo ampelantanany ny tsy matahodody ity Madagasikara antsika ity marina tokoa fa raha tsahivina ny tantara dia anisan'ny tsy nandray anjara tsy nakasitraka mihitsy ity lalam-panorenan'ny republika faefatra ity izahay oka ho tsahivitsika fa tamin'ny 10 sy 20 dia mbola nisy zany atao hoe enclave telo izany
zahay dia atao anatin'ny anklafy Zafy Albert nilaza mazava fa tokony ifanarahana sy fampidiniana ny anaovana ny lalam-panorenana satria tamin'ny fotoana ny fidianana ny lalam-panorenana ity dia mbola tsy nisy le tondrozotra mbola tsy niarahan'ny tantana ny tetezamita ka noho izany zany hatramin'ny faran'izay dia nilaza hoe aoka aloha mba hifanarahana izany lalam-panorenana izany dikan'izany miteny ahy eto androany hoe tsy nifidy an'ity lalam-panorenana ity tsy nakasitraka akory an'ity lalam-panorenana ity kanefa io ny tenerana ny malagasy io ny lan'ny malagasy maro anisy io ny eketsika rehetra fanorenana sy ananganana ny repoblika fahefatra izay iainantsika amin'izao fotoana izao dia manaiky satria izany ny atao hoe demokrasia. Fantaniana faharoa Ramatoa Ravolomanana hoe manahoana ny fampiarany fitondrana ankehitriny izany lalam-panorenana izany satria ianao zao anisany tsy nakasitraka ny filoham-perinasa amin'izao fotoana izao anisany tao anatiny ny fananganana mihitsy ny repoblika fahefatra manahoana ny fahitana ny fampiarana azy ny filoha ankehitriny araky nambaranao teo dia anisan'ny tompona andraikitra ambony tao anatin'ny tetezamita nandray anjara tamin'ny famolavolana ny fampandaniana nyty lalam-panorenana ity ary dia hoampatsahiviketo ve fa ianareo vorolanina eto zao dia anisany nanosika an'io filoha ankehitriny io olany filohan'ny repoblika inona ny ataony amin'izao fotoana izao inona ny ataony amin'izao fotoana izao ka mahatonga anay mijoro mpanohitra zavatra ataony dia tsotra izy izay nanao fanianana teo amin'io lalam-panorenany repoblika fahefatra io lalam-panorenana io izay vato fehizoro ny repoblika fahefatra dia vo hitsakitsaka hatrany ampiandohana mihitsy raha vo niodikodina sy nampiasa efipetsy izy tamin'ny tsy nanarahany an'ny article 54 raha tsy fiandoty repoblika fahefatra ity raha tsy orina ny repoblika fahefatra ahoana moa ianao izay nianina teo ambonin'ny lalam-panorenana no manitsakitsaka an'izany ankehitriny ka tsy koronahany ve zany le repoblika fahefatra raha zao ny ataony nenay dia tsotra io lalam-panorenana io no vato fehizoro nananganana sy mampijoro an'izao repoblika fahefatra zao fantaniana napetraka iombieny no hoe izany tsy manaja ny lalam-panorenana valiny ny filoham-pirenena ankehitriny sy ireo mpiaradia aminy ka tokony ho sary-piaro amin'izany tsika tsy ho eketsika izany fanitsakitsahana lalam-panorenana lazainy fa ho atao ny tantandalana état de droit za misy état de droit ve zao manao fety sy makalaza mampatsiahany tantara isika androany amin'ny fijoroan'ny repoblika fahefatra dia emoregy ny alefany ao mijery atsika mikorotana nga eto zao izay ny fahonkevitra avy amin'ny Lalatiana Ravolomanana anisan'ny mpanorona ihany koa ny fikambanam-ben'ny mpanohitra ho averinay ao amin'ny studio indray Fetra Rakotondrasoa ny fitenenana amin'izao fotoana izao. Ie, zay ny fanehoan-kevitra Ramatoa Lalatiana Ravolomanana avo feo dia avo feo ary tena ao anatiny hoe fihetsem-po mihitsy ny fomba nanehoany hevitra teo. Raha le mercia nyresahany Ramatoa Lalatiana Ravolomanana teo le resaka hémorragie, le resaka nataonao teo le hoe hémorragie tsy misy atao resaka adiny mpivady ery no nidirany. Inona ny tena fahotana mahafatiny ny rajonary mampianina zay heritaona nitondrany zay ka mahatonga ny hoe lasa ohatr'izao le fitondrana le firenena anankiroa mazava tsara ka rehefa iraisan'ny rehetra feo le fahotana mahafaty voalohany dia mitsipado laka ny tany ny namana akaiky ihany ny namana nanampy ihany ny namana niara-ninana manta sy masaka ihany no ny dakana amin'ny tsy antony tsy misy hoe antony mazava hoe inona fa tonga dia ny dakana kitsy rano fotsiny zao ary tsy vitan'ny dakana fa enjehana aratsiana ary fanaovana fampiororona hoe atao an'zatry atao an'zaroa tiany raha teo moa io ataontsika hoe ireny marika hémorragie mandalondalo reny tiany io hoe ampidirina zao
tiany isy ny indrindrindrindra ny olona manodidina azy zay ny voalohany hoe ny tsipadoa alaka ny tana tsy afany zany na ho aiza izy na ho aiza na andeha hiakatra ambony izy na hidina ambany izy a etike efa mipetraka amin'ny la colère aldita amin'ny andriny zay soratra zay hoe tsipadoa laka ny tana na inona lazainy na inona lazainy vao mipotra tele izy de fa zay ny hita voalohany indrindra hoe misoratra eo amin'ny andriny eo hoe tsipadoa laka ny tana. Ny faharoa indray a noho n'le fitiavana an'le noho zay ara-tsy toetra zay zany fitiavana itetazona le fitondrana dia tsy eratra tsy tahotra sady manao fampanantenana pokaty andamindaminana fotsiny ny olona amin'le fotoana mampisy olaolana amin'ny olona iny no indrindraindrindra tsy enatra tsy tahotra manitsakitsaka lalam-panorenana zay fotana mafaty anankiroa zay tsy afaka amin'ny filohan'ny repoblika akehitriny ary ny farany moa satria io mne ohatra ny aretiny rehefa tena enjana be ohatra zao zany voan'ny aretina ohatra zao dia delira de milaza ny hoe tsy hiranyiny lalany intsony de zao ndray hoe hovonoana mihitsy le tolona tamin'ny 2024 ka zay amerenako eto hoe tsisy anaken'izany kosa ka efa teo efa mba fandefindefitra teo sy ny rehetrarehetra nandretsy zay heritona zay fa am'ty kosa tsisy anaken'izany ny tolona tsy maintsy velona ary tsy maintsy araka tenen'ny lalatina teo tonga hatramin'ny farany fa nisy sotoavina io ka de hitsangana hitarika anentana ifampizara vaovao ifampizara traikefa amin'ny rehetrarehetra ny tena amin'ny fiarovana an'izany tolona zany ary tsy maintsy tateraka zany inona moa le tolona sotoavina izy dia ny fanaovana ny ezaka rehetra sy ny asa zay atao mba ho amin'ny tombotsoany rehetra fa tsy ho amin'ny tombotsoana tokony olona vitsivitsy fotsiny ka tsy fantatra zay eritrerin'le mpitondra amin'izany na mbola asiana emo raiky manahoana sy ny rehetrarehetra zany tsy mampanininy zany tsy voandroany koa nanao zavatra ohatry zao fa de hitsangana hitarika ny olona rehetrarehetra ifampizara traikefa ifanentana hiady am'izay olona rehetrarehetra nitady anapotika sy ataontsika hoe amono ny tolona tamin'ny 2024 so andray mampitafika ny fahitanao am'le fahotana mafaty misy resaka be da be mandeha ny hoe betsaka ihany ny fitondrana efa nijoro teto Madagasikara fa ny adalana nataon'ireo fitondrana rehetra ny fanesy ireo ny fitain'ity fitondrana ity tao anatin'ny heritaona monja so andray mampitafika hoe miombokevitra am'izay angambako zay ny veriko hoe iarahan'ny olona miainana e zany e ny tiako tenena de hoe le fahantrany efa nisy hatramin'izay zao vokatra zany rehetrarehetra any de mitombo le fampitehan'le firenena hatramin'izay vokatra zay fietsika mamofady zay de mitombo le fampitehan'le toekare-pirenena vokatra zay ilay fotana mafaty rehetra zay dia hitatsika ny vokany ka ngamba everiko fa tsy de manan-java-baovao hafa koatra amin'ny fanamariana sy zavatra fahitan'ny rehetra ny tena fa manamarika sy manindry fotsiny andreo zavatra iraha miain'ireo lalatiana faneho-kevitra sady amara-paranatsika ny fivahiny ananareo eto amin'ny fahitalavitra vivahy zao ny ohatra anankiray fetra tena namafisana n'izay teny namana rehetrarehetra teo zay ary manamarina zany eo anatrehan'ny tantara hoe tsy diso le zavatra nambara tsy hoe fitiavana manokana ny Andry Rajoelina na fitiavana manokana ny André Sampa tamin'izany fotoana izany hoe natolotry ny vondrona mapaha au Premier Ministre fa hoe misy prescrit constitutionnel ao de ndao adsaina io voalaza ny lalam-panorenana io le 2/4 na beadevitra antsika io lalam-panorenana amin'izao fotoana izao de tsy nanaraka an'izany ny mpitondra ankehitriny de niteny tamin'izany fotoana zany arao io lalam-panorenana io arao io lalam-panorenana io fa ohatrany hoe efa tsy mety ve de mbola prisihana mpanarahana azy ihany io lalam-pandrenana io ange lany tamin'ny fomba hafahafa sy ny sisa rehefa io aloha lalam-pandrenana misy io nianina tamin'io ange le président atsika de rehefa nianina tamin'io zany mila manaraka an'izay voalazana io lalam-pandrenana io tsy nanaraka ary izy zao ny teneniko ary anisany nanambaran'izany hifototra amin'ny président itsy fanarahany lalam-panorenana io de tamin'izany fotoana zany moa natsatsony zany teny zany fa ankehitriny tsika miara-mahita sahirana mafy Andriamatoa Hery Rajoelina te an'olo gouvernement ary mandeha nge zany resaka zany mandeha foana te anao remaniement izy na te anao changement de gouvernement mihitsy fa zao raha ohatra amin'izay an'olo an'le gouvernement tamin'izao fotoana izao voatery zany hiverina indray le adevitra rehetra mikasika an'le article 54 zao sahirana efa irahany rehetra mahita fa tsy mahafehan'le gouvernement ange le Premier Ministre ary isaky ny teny izy
dia misy borda foana ataony isaky manao zavatra izy misy lapsus hafahafa izany foana ahitanao hoe tsy voafehany tsy maîtriseny le zavatra izay resahany resaka peste ve dia teny ianao hoe io nge tsy azo foanana mihitsy ny mandrakizay fa manena azy angamba no azo atao hoe ko maninany amin'ny firenekafa rehetra tsy misy peste afa-tsy RDC sy tsika irery ihany misy problème ngeza vomaly indray izy zao no niteny zay zavatra tena mamoehatra mihitsy premier ministre lehibe ny gouvernement ta ireo dahalo ny ovafo reo ny tahaka ny sasana ny amin'ny baiboly ary tsy meloka ondra dahalo inona ny antsona azy hoe dahalo ary tsy meloka ondra fa misy onona atao hoe présomption d'innocence izay milaza ony fa hoe ko satria tsy nitory zay victime ny a dikan'izay zany tsy azo lazaina fa meloka izy kinona ny nanokanatsika 22 milliards d'ariary anaovana réinsertion sociale andreo oloreo ko inona ny nandefasantsika miaramila tany ny sambotra andreo oloreo sy niady tamin'ireo ao anatin'le opération coup d'arrêt raha olona innocent very fetra dia andefasantsika zandary andefasantsika mpitandro filamina dikan'izay hoe misy problème mihitsy le premier ministre fa sahirana le président tsy afaka manolo anazy noho ny antony zao raha n'olo dia iverina le polémique an'le article 54 dia menatra satria tsy afaka andeha anao verindalana hoe aizandray ary aloha le personnalité avy amin'ny parti ou groupe de parti majoritaire ao anatin'ny constitution eny amin'ny anteniny era-pirenena araka le voalaza ny 550 tsy an'olo nefa tena efa fitetaka amin'ny tany mihitsy le fitondrana amin'izao fotoana izao no le hoe incompétence no le tsapatsapatsy no le fitsapatsapana roa no ny tsy fifehezana le toedra raha zany hoe mandroso maty ray be mihemitra maty reny be raha nanaraka ny voalaza lalam-pandrena hatrany am-piandohany tsy ohatran'izao ny zavatra misy zay fotsiny a ohatra anankiray goavana be hoe tsy diso angely ny tenenina tamin'izany tsy hoe fitiavana ny anina na ihany io fa tena misy problème mihitsy hoe raha vo tsy adjaina lalam-panorenana manokatra lalana mikotana be zay a amina resaka jadona amin'ny endriny isan-karazana izay tsy maintsy fototra amin'le olona manao azy ihany isaorantsika lalatiana rakotondrazafy a roa le mercia soavandray marotafika niarany vahiny tato anatin'ity fandaharana ity a ary ny fandaharantsika mbola mitoy a satria mandritra ny tontolo andro no anatanterantsika azy vahiny hafa indray sy famakafakana fanadiadiana fanehokevitra hafa no arahantsika fa raha afahana misentro kely a dia angatantsika amin'ny technicien ny fandefasana hira zay atao fa mifandray amin'ity andro fa efa taona ny republika fa efatra ity voalohany indrindra aloha dia zava-dehibe loatra ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo ny fankalazana an'izany hoe republika faefatra zany ny antony dia satria miandrandra fandrosoana ny vahoaka malagasy miandrandra ny fiovan'ny fiainany sambatan'olona isaky ny malagasy fa ohatran'ny somary tohana ary gaga ny tena ankehitriny rehefa hoe na dia zany fankalazana zany ary dia natao andro tsy esana andro hoentina ankalazana an'izany hoe fanovana fototra tiana najoro teto amin'ny firenena nefa dia nososen'ny mpitondra ankehitriny tsy norarahina ny ezaka ny sakrifisy izay nataon'ny vahoaka mba anajoroana an'izany republika vaovao izany sahako miteny sy milaza fa
diso fanantenana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny. Malahelo ny vahoaka malagasy, ranomaso alahelo, zany no iainana ankehitriny. Ka eto dia mahafinaritra anany mahita satria na tsy mitovy ny fomba fijery, na tsy mitovy ny foto-kevitra, dia mila mifandray tanana, mila mifammetanana mba hoentina hanavotana an'ity fireneny ity. Satria masina loatra ny tanindrazana. Zay ny antony nanaovanay hoe tsy maintsy ankalazaina ny andro ny 1 Desambra na dia tsy te ankalaza aza ny hafa. Raha iandro Rajoelina ny tsy tiana tsy mampaninina, fa raha mivahoaka malagasy kosa ny ososena atao tsinotsinona, tsy ekeko, tsy eketsika ary tsy maintsy mijorontsika. Amin'ny manaraka tsika resaka amin'ny mampara fa alolo ny 11 décembre ihany resahantsika androany. Comment est-ce que vous envisagez une réconciliation nationale au Canada? Mikasika ny fampihavanam-pirenena, tsy misy fampihavanam-pirenena vita sy afaka atao raha fampihavanam-pirenena ao anatin'ny fiantsaram-belatsy. Rehefa tsy madio fo, rehefa tsy madio saina, rehefa tsy tia tanindrazana, ny olona te hanao an'izany fampihavanam-pirenena zany dia zava-poana izany fampihavanam-pirenena zany. Ny antso ataoko any rehetra, indrindra ny sorako amin'ireo izay tonga nanotrona an'ireo fanasana androany dia tsotra. Firenena no jerevana, vahoaka no banjinina, ary zany ny zavatra fototra tokony ho apetraka anohizana n'iny lalàn'iny. Zay mieritreritra hoe any ariny iny lalàn'iny, diso tanteraka izy. Ny lalana ny alohanao foana, ary ny lalana tsy afaka vilivilinao fa mivarina na anaty antsany ianao raha ohatra ka tsy mahatsiaro na tsy manaraka n'iny lalàn'iny. Sotra do. Amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy izay soloko tena amin'ny mahafilo-panjakanay araky ny voalaza ny 490 ny lalam-panorenana dia ambarako horetany horendanitra amin'ny fomba manetriketriky fa tafajoro anio 1 Desambra 2020 ny Repoblika Fahefa. Mikasika ny fampihavanam-pirenena, tsy misy fampihavanam-pirenena vita sy afaka atao raha fampihavanam-pirenena ao anatin'ny fiantsaram-belatsy. Rehefa tsy madio fo, rehefa tsy madio saina, rehefa tsy tia tanindrazana, ny olona te hanao an'izany fampihavanam-pirenena zany dia zava-poana izany fampihavanam-pirenena zany. Misy okany an-tokotrany any namana, misy miantso eny an-dalambe namana, naman'ireo tena namana, solondrala tsy mba nanana
namana namanireo tena namana namanireo simba namanamana itantaranao ny zava-manjo namana mampahery sy mampitraka ny lo namana namanireo tena namana solondrala tsy manananana namanireo tena namana namanireo tsy manamanamana miverina ato amin'ny studioan'ny vivatsika manao ny fandaharana miaraka amiketondray pera olodera rehefa nakaina kely tao anatin'ny minitra vitsivitsy nandraisana an'ireo namana mpanao gazety izay isan'ny nandray anjara ihany koa tamin'ireny raharaha 7 ireny nanazava ny saim-bahoaka ny amin'ny fandehan'ny raharaha pirenena na raha antsika teo ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nataony filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina mikasika ny fampihavana pirenena ary rehefa afaka minitra maromaro dia ho avy eto satria tsy eto Antananarivo ihany pera olodera no isina hetsika madinidinika atao hoe madinika nefa manandanja amin'izao fahefatona ny repoblika fahefatra izao fa ny tena votoatin'ny resaka mikasika an'izay repoblika fahefatra izay dia ny andron'ny 12 Desambra tamin'ny efataona lasa inona ny zavanisy inona ny zavanitranga misy sary maromaro izay hoarahantsika ihany koa hoarahana famakafakana madinidinika ao aorianan'izay izay sary mikasika ny 12 Desambra izay no arahantsika. amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy izay soloko tena amin'ny mahafilo-mpanjakanay araky ny voalaza ny andininy fa 960 ny lalam-panorenana dia ambarako horetana horendanitra amin'ny fomba manetriketriky fa tafajoro anio 12 Desambra 2020 ny Repoblika fahefatra. Ino no azo lazaina hoe teny isan'ny nanandanja sary isan'ny goavana indrindra tamin'ny efataona lasa pera olodera nananganana ny Repoblika fahefatra filoham-panjakana Andry Rajoelina no nanambary izany teny iavoloha.
Andriamato Andrajoelina filoam-pirenena no nanambara izay fa nisy teny anankiray nolazay ny teo hoe amin'ny anarany vahoaka malagasy tsy vaky volo satria araka ny nanazavatsika azy teo lalam-panorenana zay nakana ny hevitry ny vahoaka malagasy manontolo tany amin'ny famolavolana azy ilay lalam-panorenany repoblika fahaefatra avy eo dia ny vahoaka malagasy manontolo no nandatsabato nandany zany lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra zany ka tsy magaga raha amin'ny anarany vahoaka manontolo tamin'ny anarany vahoaka malagasy manontolo ary lalam-panorenany vahoaka malagasy ity lalam-panorenany ity matetika manko ny lalam-panorenana nisy atram'izay ary zay koa isan'ny tsikera sy nampiteraka olana teto amin'ity fireneny ity zay mitondra dia manamboatra lalam-panorenana mety amin'ny tenany ty fahefana le filoam-pirenena dia mamorona artikla 100 ohatra n'Andriamatora Valomanana zay manome azy fahefana tena ahafahany manao zay tiany atao manao lalàna olo-tokana dia manao lalàna eto amin'ity fireneny ity sy ny sisa tsy hotan'saitsika lava fa tamin'ity dia mba hoe lalam-panorenana mety amin'ny vahoaka malagasy mikatsaka zay asoa ny vahoaka malagasy ary misy équilibre de pouvoir fa tsy fanjakan'olo-tokana intsony zay le foto-kevitra nazavaitsika teo zany hoe lalam-panorenan'ny vahoaka malagasy ity lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra ity ka tsy magaga Andriamatoa président Andrajoelina zay nanao ny fanambarana tamin'ny fomba manetriketrika tamin'ny anaran'ny vahoaka malagasy zany fijoroan'ny repoblika fahaefatra zany fetra raha fitiniko kely ny zavantranga efa taona lasa zay vity ny fanaovatsonesy filazana tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganan'ny repoblika fahaefatra teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo iny nisy ny fitsidihana ny lapan'ny manjakamiadana avy eo narahana fidinana niaraka tamin'ireo vahoaka maro be solotena ny faritra rehetra teto Madagasikara nidina teny amin'ny lapan'ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely nitokana indraiky kosa izany lapan'ny tanàna izany ary hitantsika amin'ny écran moa ny sary mandrafitra sy ampahany ihany tamin'ny ty lanonana isan'ny lehibe nampiavaka ny fananganana ny repoblika fahaefatra ity ary tazana teny avokoa ny tompona ndraiky mpanjakana ny olom-pirenena isatsokajiny nanamarika n'izay hoe fitsanganany repoblika fahaefatra izay ary tao anatin'ny hafaliana sy ny reharehan'ny malagasy ampo-pirenena no nitsanganany ity repoblika fahaefatra ity arak'izay hoe vahoaka malagasy ny manao fety amin'ity androany ity dia mahatsiaro ihany koa ny any amin'ny faritra any ao amin'ny Antsoatarby ao raha tsy efa raha mbola tsy vonona ny solomavim-bahoaka Rosy dia raha tsika ny fanehoan-kevitra zay ataony miaraka amin'ireo olona mandra-piandra any Tomasina mandra-piandra an'izay resaka izay fa mbola tsy vonona moa zany ny Antsoatarby any Tomasina raha tsika ihany ny sary mikasika ny hoe fananganana an'izay repoblika fahaefatra izay Pierre Oldera bedabe ny fanankiarana teo ny amin'ny hoe tsy fahatanterahany lalam-panorenany ohatran'ny mahagaga ihany le izy kanefa ihany koa amin'ny lafiny iray tsy mahagaga misy ampahan'olona zany mieritreritra Pierre Oldera amin'izao fotoana izao hoe alahelo toerana nen'ireo mitabataba ireo hoe nahoana no avadika ny tolona 7 raha manoloana n'izay fanehoan-kevitra zay ianao inona no avalinao andreo izy ireo ny zavatra mazava fetra dia zao raha ohatra ka araka ny tenin'Andriamato président Andrajoelina teo hoe raha Andriamato Andrajoelina ny tsy tiana zavatra hafa fa raha ny vahoaka malagasy no ampijaliana zany tena zavatra hafa ka raha ohatra tokoa moa ka hoe mitsipadoalaka ny tany Andriamatony président ny repoblika mitsipadoalaka ny tany izy hafa zay ka raha ohatra nampandroso ny firenena nikarakara ny vahoaka mety tsy de ny raharaha ny vahoaka hoe tsy maninona fa efa mety tsara kosa ny fari-piainantsika fa izao raha nijanona amin'ny hoe mitsipadoalaka ny tany anazy zany fa ny zavatra rahantsika mahita ary malaza ny zava-misy eto amin'ny firenena dia hoe tsy mbola nisy fantrana tax zao mianjady amin'ny vahoaka sy ny firenena malagasy amin'izao fotoana zao
dikan'izany mazava loatra fa tsy misy resaka alahelo toerana raha alahelo toerana ne efa nitarika vahoaka nakeny amin'ny trisme indray efa nanao 2019 ndray mandeha indray fa ny président Rajoelina nge nangina hatramin'ny efa heritaona latsaka zay efa hatrany amin'ny volana février izy no eniny teny farany fa nangina ny nataony ny rehetra indray zagaga hoe ary to mangina ny président Rajoelina laha izy fa maninona ny tsy miteny tsisy diran'ny alahelo toerana fa izao ny zavatra mahagaga ny olona nahazo toerana no matahotra iozongozona amin'ny toerany satria nisaraka tamin'ny vahoaka nandiso fanantenana vahoaka namitaka vahoaka ary raha mijery an'le sary momban'ny mbola istoany moa rehefa avy eo le sary tamin'ny 11 décembre 2010 sarina vahoaka avy amin'ny faritany rehetra zany hoe iny le mariky ny repoblika faefatra hoe firaisakinany malagasy manontolo no anangana repoblika vaovao hitondra fandrosoana tsy ny lalam-panorenana ny diso am'izany lalam-panorenana natao zay mahamety azy ohatra ny zavatra rehetra io hoe mety fiarakodia tsara ilaina fa raha ohatra ka olona mitondra ny fiarakodia hoentiny miridana makany akady de ny fiara ve nylazainao ratsy fa tsy hainao mitondra azy nakany akady mety diso mety asika angambany na ohatrany mety iseritrehitra hoe diso toerana fa misy azange ny baiboly dikain'ny sasany de ny baiboly ve ny diso sa ianao nandika azy zany le tiana ho tenenina hoe mazava ny lalam-panorenana mazava ny lalana faritan'ny vahoaka fa le filoham-pirenena sy le mpitondra ankehitriny no mivadika amin'ny lalana zay ny faritana de io mahanitra ny vahoaka ary de ratsika mahita zay tokoa ny vokany ary efa maro de maro ny fanadihadiana sy fanehoan-kevitra na rahantsika teo mikasika an'izay hoe heritaona nampiarana tena nampiarana n'ilay repoblika faefatra satria zay vao nipetraka leo androm-panjakana nisy fanehoan-kevitra maromaro nataon'ny filohery Rajaonary Mampianina izay mety mifandray amin'izay hoe ny tsipadolakantana sy ny fanehoan-kevitra zay somary nandratra n'ireo mpitolona tamin'ny taona 2024 arahantsika misesy ireo de ezaka ampiditra vahiny ihany koa tsika Pierre Oldera afahana manady aty sy mamakafaka maheno ihany koa ny hevitry ny olona arahantsika ary zay fanehoan-kevitra zay tsy nisy zasy ianao raha tsy nisy ny tolona zay nataotsika za tsy mba ny olona tsy badolaka ny tao tsy maintsy miangy am'izay fonitsika nisy fanovanana tao eo ary zay fanovana zay mbola iainako zay fanovana zay za no manany any foana rehefa mileny hoe ianao tsy nitolona keny amin'ny 13 mai de io zany nareo rehetra reo tsisy niaina 13 mai ohatra satria no fitiavana 13 mai na mibirao ako raha de tena 13 mai mitsy nataoko mibirao kabine ary isanandro de miaino anatin'ny 13 mai ary mba manindry anao zao andro an'izao anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anomotra sy anjera sy anrava sy androdana ary andorona sy androdana zay tsy mety ajanona fatsika dia amboly anangana zay nge fiainam-pirenena rehefa hitondra ny fampandrosoana ianao de tsy maintsy manarina dikan'izany manangana dikan'izany zavatra zany ka raha misy fototra tsy nety tao de tsy maintsy ravana zany mazava ho azy fa dia hoavy mijerena ny fanarina nisy fanehoan-kevitra maromaro reny na rahantsika nataon'ny filohan'ny repoblika fanehoan-kevitra zay somary nandratra ny mpitolona tamin'ny taona 2024 miaraka amintsika atao anatin'ny studio ihany koa sareraka sy ny tolona teto amin'ny firenena fa ny tena isan'ny tena goavana sy farany natrehan'ny sareraka ny taona 2024 miarabany sareraka ary tonga soa atao amin'ity fandarana manokany ity ianao miarabany mpiain'ny vivary miarabana ro rehetra miandraikisa ny fandarana saotra indrindra sareraka inona ny vaovao farany vaovao farany raha zay heritaona nanginany zay
maromaro nefa azo fitinina ray any hoe aso zay nazo an'ity firenentsika ity repoblika no najoro tsy fantatry na nivadika Zanahary sanatria satria hoe tsisy omeko fahendrena ambonin'ny Salomona zay ifandimby hitatana ny firenena tsirairay ny tsika ity tsy fantatra na hoe niangatry Zanahary de farany endry loatra ty mpitondra atsika ity na farany bahatra odra sy bedomelona indrindra zay ray am'izay ihany de ho za aloha samy andinika manapatonga ny fetin'ny krismasy ny epifanie bahatra odra sa endry noho Salomona ny mitarika atsika repoblika fahaefatra no najoro a nisy maty tam'izany misy hatram'izao mbola tsy hitapopoka ndrazana zay maty tam'izany nandanina fotoana zany nandanina vola conférence nationale inona dolony tsy natao tam'izany le olona mpiala mitolona taminay moa teo nijereko teo de hoe nitolona tany anaty birao izy zay koa zao mbola vaovao amiko zay izy koa mba mahay an'izay zao zany lisy vao mazava fa teny tsy fantatro to misesiany moa le teny tsy voahevitra aloha za tsy amoaka teny tsy voahevitra nisy anaka fanehoan-kevitra mbola averiko ty ary tena nanaitra anaty eo tamin'ny fanehoan-kevitry ny olo-tsotra ny namoaka azy avereno mivatonay sareraka ve anao an'izay ko sa aholy ohatran'izao angamba aloha izy amin'ny mampitarika ny tena tamin'ny ireny fifidianana ireny de angamba fotoana zany hoe tsy androany fa mbola miala neny tsika satria mbola misy 25 janvier 25 janvier lay feno heritaona katoka no ny anina tamin'ny fanatanterahana fampiarana ny lalam-pandrenan'ny repoblika ny filoha Hery Rajaonarimampiana toy za hoe miantso ny namana rehetrarehetra mpiray firenena zay mba mifampidinidinika mba hifampidinidinika am'izay mendrika atsika ave zao lalana hitariana atsika izao satria rehefa ny filoham-pirenena no nanapa-kevitra nanitsaka lalam-pandrenana de fa lesona hita teto amin'ny tantara zay a tsy mandeha am'loany zavatra rehetrarehetra matoa zany zao rehetrarehetra zao misavorita koatran'izao ny fiainam-pirenena tsy hitan'le vahoaka ntsony zay lalana ombana de nisy zavatra fady ny tikano hotafady zany le firenena koa za hotafady le repoblika samy mandenika tsika manovolona ve ny mety sa manova lalàna ny mety raha sany filoham-pirenena ankehitriny de manao fitsapakevy-bahoaka izy fa hoe araky niny lalam-pandrenana zay nitsahako tsy miato iny de indray ny fidio fa iny ny ampiarina manomboka amin'ny 2015 zay ngambalisy na hoe za de aleoko mihitsy fa za tsy ampiatra an'io za tsy ampiatra an'io zay zavatra zavatra isaratsika sareraka nandalo tato anatin'ny fandaharana naneo an'izay hevitra zay ihany koa nisy fanehoan-kevitra maromaro mikasika an'izay fahadisom-panantenana ny vahoaka zay nataon'ireo namana mpanao gazety any amin'ny faritra ny feon'ireo olona avy any amin'ny faritra raha tsika misesy ireo fanehoan-kevitra ireo de mandray vahiny sy mitohy ny fandaharana eto amin'ny Viva. Republika no resahantsika androany a Republikan'ny Madagasikara fa tsy ny eto Antananarivo ihany reny ny feony avy any amin'ny faritra ny avy any Antsiranana ny Mahajanga Fianarantsoa ny Iosy Toliary ny avy any Tomasina sy ny avy any Morondava ihany koa nandalo teo no ezahana natambatra izy ireo
amantarana an'izay ny andavanandro ny mponina izay matetika no adinodiny fa lasa resaka ravalomanana ny mameno ny gazety, ravalomanana ny resahan'ny mpitondra raha akaiky ny vahoaka izay Andriamatoa Alaire Marchand mivahiny ato anatin'ny fandaharana ihany koa ianao tazana ihany matetetika eny amin'ireny hoe fandrodanana trano fanasiana borina tsy araky ny tokony ho izy olona menomenona sy ny sisa miarabanao aloha ary misaotra anao nanaiky ny fanasana nataonay misaotra anareo ary misaotra ny télé viva sy ny radio viva mo nandray am'izao fotoan'izao ianao efa antonany maro no nahitananao ary isan'ny hoe mafana fo amin'ny fitolomana ho amin'ny madinika tamin'ny 2024 mbola nandray anjara ihany koa ianao ary ity ny fanjakana najorony izay repoblika faefatra izay ahoana ny hevitrao raha naheno an'ire fanehoan-kevitra nataon'ny malagasy mitaraina diso fanantenana za tsy gaga ntsony satria raha lazainao zay mifanerasera mihitsy amin'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy raha ny fahasairanana aterako zao fitondrana vaovao zao dia tena efa mazaka maniraka zany hoe tsy hitako mihitsy le finianana teo Mahamasina ary zay ny tena olana be loatra ny nambara fa tsisy natao zay ny nijoroko hoe za toka dia nijoro mihitsy hoe za hanohitra ny fitondrana io vao nanomboka mihitsy dia vitako hoe tsy avoraty ary raha hitako mifandehany amin'izao fotoan'izao dia zava-doza mariko aminao tsara fa ny zavatra nitrango amaly tany Morondava dia tena fotana mafaty ny fitondrana tanteraka satria maninona omaly azy adino 10 Desambra fahakalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona nefa ianao namon'olona mpitandro filaminana no fitakin'olona ny zoany zany hoe tokony misy fanamelona tanteraka avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena eto Madagasikara tokony misy fanamelona tanteraka mihitsy zany eto mivoaka aiza masovo vahiny amin'izao mandokandoka ny fitondrana amin'izao fotoan'izao satria tena zako sa tsy amelan'io fa manao antsoavy mihitsy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ataoko amin'ny teny frantsay oreny satria misy mpandika ireo je demande au pays qui croit encore à la liberté et aux droits de l'homme de condamner la répression à Morondava des employés de la SUCOMA le jour du 10 décembre, journée internationale pour les droits de l'homme. Il y a eu des morts et des blessés. C'est très grave et je demande une condamnation ferme des États-Unis et des Nations Unies. Zay ny tena anina satria tsy mety tsy azo atao ary ty toizako azy zao le tenin'ny Prime Ministre momba an'le daly miovafo dia efa fanimpana amin'ny malagasy tanteraka efa ataonao mivoaka amin'ny radio amin'ny télévision pirenena mienjakanjaka mitsinjatsinjaka amin'ny falifaly miaraka amin'ny mpangalatra inona no ohatra mianao amin'izany makaiza daholo reo olona rava fananana ny aran'ny herisetra fanolanana ireo vadina gendarme zay amin'izao fotoan'izao tsy manan-kinikinina ntsony fa efa maty ny vadiny reo ny tokony nampiny fitondrana reo olona rehetra reo fa tsy hainy amin'ny olona namon'olona nomenao vao farany teo vao afaka 3 andro zay nanaty bary tany zareo ho any daly miova fo raha daly mariny reo tena fotana mafaty ataonao amin'ny firenena ngia Prime Ministre ary za zany eto satria fitantanana momba amin'ny pesta teny hoe io vita ho azy ahoana ny vita ho azy fatin'olombelona tsy vita ho azy zany ary tena fanaovana tsinitsinina ny ain'olombelona nataon'ny Prime Ministre amin'izao fotoan'izao ka za zany tena mitaky androany ararotika amin'ity repoblika faefatra ity fialan'ny Prime Ministre tsisy atakandro miaraka amin'ny gouvernement ray manontolo satria efa tsy mahavita ny adidiny izy ka raha mbola misalasala dia miteny fiakatra ambonimbony ty resaka ty satria efa tena manitsaka sotoavina malagasy no ataon'ny Prime Ministre mitatana n'ity firenena ity zay no tiako ambara mazava mihitsy satria zao
nanorenana ny repoblika faefatra ny tsy moramora mampatsiaro mihitsy anao fa zay ny nitarika tiatolona nanomboka raiky amin'ny 10 nitarika foana teto fa tsy tiako kosa miverin-dalana tanteraka zao satria zavatra nitakina tamin'ny raiky amin'ny 10 takina amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao ahoana tompoko za miverin-dalana tanteraka zany nefitsika efa andro firy zao taonjato fahatelo ka zay ny tena mahatonga anay miteny mihitsy hoe tsy mahazo mandefitra tsony ny malagasy fa efa tena sahirana lazaiko anao zao misy vaovao meko anareo any Brickaville vaky ny safira tany efa fantatro mifandehan-javatra nandeha olona tany andro amin'ny maraina miantso ny olona hoe tsy mahazo idirana zazavao ny ampiasanao izy amin'ny mampiasa zazavao tsy fanjakana ny mahazo mampiasa an'izany aizany nandany Sri Lanka rehetra manodidinao daholo dikan'izany mivoaka le vato fa ho an'ny vahiny mbola mitoy zany le afindrafinao tanteraka ary tena vao maika mahamenatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka raha tsy miverina ny fiandrianam-pirenena Madagasikara dia tsisy anaikan'izay itsony za mialatsiny fa tsy anaiky kosa mipiraitanindrazako ho sahirana takizao ka dia zay ny etsoko ny rehetrarehetra hoe misy fotoana kosa tenenana misy fotoana fampitsaivana fa misy kosa fotoana ny ijoroana ary rehefa tonga kosa ny fotoana ijoro dia tsy maintsy mijoro satria ho an'ny malagasy io fa tsy hoe ho an'ny Lafrantsa na ho an'ny Comore na ho an'iza ho an'ny Madagasikara ka zay ny antso ava tokony amin'ity fankalazana ny 4e république ity zao malagasy tena disy fanantenany ianao nifidy ianao za aloha soa ihany fa tsy nifidy fa nifidy ianao dia niteny azy zao raha te ahititsika mivady amanjanatsika taranatsika kosa mba ho soa aleo tena miteny am'izay hoe ampy zay fa raha vao tsika tsy miteny hoe ampy zay itsika ny tamingana eto ary lasa mivahiny ny tanindrazantsika efa nanambana ministry ny atitany fa raha manaonao mbola manay sisisika ny fampizarana ny Antananarivo iny tonga avako mihitsy eny amin'ny anteny mera-pirenena fa za tsy anaken'io satria resaka politika ambany foatra no lalovina amin'izao fotoana izao fa tsy resaka inona akory ka mialatsiny kosa fa raha karana no tompony Antananarivo tsisy anaken'izany tompoko ary raha karana kosa ny vahiny no tompony Madagasikara hatramin'ny Sinoa tsisy anaken'izany koa ka mitsangana ro malagasy mijorora malagasy fa tsy zao tsy akembotro io satria ho an'ny tombontsoa ny taranantsika isaroantsika indray matoa Alain Marson nanaiky ny vahiny tato anatin'ity fandarana ity mbola maro be ireo olona zay aneho hevitra eto mandritra ity tontolo andro angatahana hira anankiray fanentanana vahoaka avy amin'ny teknisianina. Misy okany antokotrany any namana misy miantso eny an-dalambe namana naman'ireo tena namana solondrala tsy mba nananana naman'ireo tena namana naman'ireo tsy mba namanamana taranao ny zava-manjo namana mampahery sy mampitraka ny lo namana naman'ireo tena namana
namanireo tena namana namanireo tsy mba namanamana mitoy ny fandaratsika amin'ny ty ataondro ty andriamantoa Laramason naneo hevitra teo olotsotra avy any amin'iny faritra Androiny ndraiky kosa no tonga manokana mihitsy niakatra eto Antananarivo mba ho renesy-peo mba ho isy iaino ny feoany amin'ny ty androany ty maromaro ihany ny mpitondra fanjakana efa nandalo tany aminareo fa tsy fantatra hoe tsisy naheno mihitsy ve ny feonareo sa tsisy niaino mihitsy ny feonareo tsara mampahafantarina aloha zany hoe izavy moa zany nareo reo dia isy resaka ao atao ny tena resaka tiako atao aminareo androany dia mikasika ny resaka dahalo efa nisy fandraisana andraikitra nataony mpitondra fanjakana mikasika ny dahalo mety aminareo ve ny fomba nentin'ny fanjakana nandaminana ny resaka dahalo any amin'ny faritra atsimo ia misaotra anao nametraka famonteniana fa amiko zao tamin'le 23 novembre teo aho vo tonga eto Antananarivo avy Agnandroy nahita ifotony zany fa tsy nitantara itsony asy moa ny faritra hafa fa nohon'ny faritra Androy manokana zay nandalovako ary tany ipetrahako dia mbo tsy misy zany dahalo ny vafo zao amin'ny faritra Androy district Ambovombey mbo tsisy zany vo tamin'le 25 zao nisy nidorana tao zao fa tonga ty nisy nidorana tao ao commune Tanimora olona roa ninina zany fa le vahoaka misisa misambatra dia mandoro fa mbola tsy nisy zany ny vafo zany agny tafaran'izay koa tsy haiko 27 na zahoan'roa lahy koa tany amin'ny district Ambovombey ihany koa fa atsimony Antanimora ao nitohy ny vahoaka ihany koa ka zay zavatra zay midika zany mbola tsisy zany ny vafo zany raha amin'ny faritra Androy manokana indrindrindra moa ny ao amin'izao fotoana zao dia mijaly satria fa diranovana mafy satria kireka ty Androy balahazo ray sarety 2 hetsy ariary zay ty vily ty balahazo ao nefa 2 sarety zany raha ampidiry agnaty gony ray stapany 2 hetsy ariary ty vily ray sarety ny rano 500 francs ambany 700 francs ambony amin'ny district ny Ambovombey ny vidiny rano 20 litre amin'ny bidon mavomavo regny zany izay ty vily ty ao zany tsy atao hoe tantara na resaky miampita fa masoko zao nahita ary zava-misy zany agny ka zany hoe fandaminan'ny fitondrana zany aloha raha mifaritra Androy manokana dia mbo tsy mahita zahay indrindra fa ny olonao mimenimena ary mitaraina fa mahatsiaro fa hoe voafitako fa hoe tsy handroa ny saram-pianarana le ray aman-dreny amin'izao fotoana zao voafitaka daholo le ray aman-dreny amin'izao anisany najanona daholo ny zana ajarony ny firama satria avy tsy voalohany karamany firama dia miaignaigna ny vahoaka mampianajanaka amin'ny faritra Androy fa ajanon'le mpampianatra le ankizy satria nino ny antony voafitaka le vahoaka satria hoe tsy handoa saram-pianarana le ankizy inona zany tena andrasanareo amin'ny fitondram-panjakana andrasanay dia zava-dehibe ny andrasanay amin'ny fitondram-panjakana voalohany iny lalana RN13 mba tianao ny fanamboarana igny mahatsara azy faharoa manaraka
le atao hoe nyaesy ao andro io mikarakara rano ho ny andro io tsy mahavita vaholana io fa pipilena ny mahavotsy ny andro io fa aiza moa ny havita commune misy 40 kilometre miala ny district ny Ambovombey aiza ny havitany hoe siterana no ampiasany aesy hitaterana zany kamo anankiray ve havita ny 7 commune anatin'ny district ny Ambovombey fotsiny zay mbola tsy eo tsy omby beloha bikiny ka tsy vitan'izay zany fa ry andraso ay de hoe pipilena rano zay vao mahavahaolana miaran-drano mifaritra androy mba hisia zay fiaignana zay vidim-piaignana zay fa tadidio rano 500 ny ray bidon zavatra androana am'zany balahazo antaka ka zay zany tsy masaka rano ray bidon zany fa tsy maintsy mandany 2 bidon isan'andro vao arivo isan'andro zany rano ampidirina amin'ny tokatrano anankiray ka tsy vita tsony raha tsy pipilena no andrasanay fitondram-panjakana hamisy pipilena rano ho an'ny faritra androy sy lalana RN13 tahaka izay le fitoreovana le ray aman-dreny tsy mahavita mampiana-drajanaka satria tsy manambola alohan'ny le kolanzy ny zaza kolanzy takain'ny mpampianatra 5,000 sy 2,000 ariary isarantsika ny namana avy any androy nanaiky niakatra manokana hoe ton'ity plateau amin'ny Vivaty mihitsy naneo an'izay hevitra izay tena fijaliana manontolo amin'ny lafiny sosialy sy toe-carré na ray manontolo no iainan'ny faritra androy nefa tsy zay ny fampanantenana natao azy heritaona mahery kely zay de zay ny mahatonga ny zareo hiakatra eto Antananarivo mitondra ny feoany fotsiny isika eto amin'ny Viva misy raharay fanentanana anankiray ty de andray vahiny hafa ndraiky eo tsika Misy ambony misy ambany